le fiainan'le zaza voalohana avery koa tamin'ny voalohana sadraikatra be foana satria voatonga ny zaza vao nahazo salintsika dia hoe to tsy salina ho an'ny zaza tena kaikinao zay zao le fahazarana satria eto France manana an'izay hoe rehefa misy salle anankiray dia tsy maintsy misy salle ho an'ny zaza zay mitanao zay tena kaikinao tsara le izy ta Madagasikara zao anao natany fiangonana loterana na FJKM sy ny karazany taizany zaza mipetraka dia okaiky ny dada sy mamana eo endry tsara mihitsy vao mainka avy anao amin'ny Kristy tsy tokony ho endry zanako fa maninona tsy maintsy hoe ka tsy maintsy mila salina mihitsy dia zao mitenen'ny fanamaso nankireo direct tamin'izay teneny lay aman-dreny fa izy aloha mila forme dia forme ho azy ny zanaka betabe manipy any amin'ny paster sy any amin'ny mpitaizany sy le sekola lahady reny iny ny zanako raha tsy vanina io nareo mihitsy ny tena tsy vanina pastera mihitsy ny tena tsizy mihitsy ohatra lasa mifokasigara ohatra le zanany sanatria zany tsy misy zany aminaran'ny sosy fa ohatra lasa mifokasigara ka tsy miandry azy mihitsy le mpitarika sekola lahady varina fotsiny oui peut-être mety varina izy satria tsy ao aminy le fahasoavana amen fa misy olona tena mipetraka Andriamanitra hitarika an'izay zavatra afo zay amen andao dia tsy marovy ambavaka izay zavatra zay tena kaikinao izay kilonga skolo zay va kilonga zany zao dia tsy hain'ny sasany indray fa kilonga zany ankizy dikan'izany kilonga skolo l'école sekoly ho an'ny ankizy zany sekoly momba ny fiainana ao anatin'io momba ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'io raha ohatra ka tsy resy lahatra leo dia jereo tsara mihitsiny fa Jesosy dia nitombo fity tamin'ny olona sy tamin'Andriamanitra nitombo izy nisy connaissance azo koa tao anatin'io satria zany zanak'Andriamanitra fa zapenanariny zany fa nitombo izy nianatra koa izy amen nitombo mbola iresaka amin'izy miravavany amin'ny fotoana sy ny amin'ny heure anaovana azy ihany koa satria tsy maintsy mbola mifampidirika daholo ihany koa mba hanaovana azy hoe pointe daholo ny ray aman-dreny fa tsy hoe tsy afaka andray amin'io ao tsika hiditra lalindalina amin'izay fandraisana ifanasan'ny tompo alleloia saintisaina malina efa nampidiriko kely ihany le izy raha ho an'izay mihaino radio sy ho an'izay mihaino tao amin'ny telefona ihany koa izay Maria Pepiana fa afaka manaraka tsika zay ao ambadiky ny vidéo zay ao ambadiky ny canal YouTube isaka alarobia misy izay fandarana zay hoe esprit et vie manomboka amin'ny 20h45 heure France io esprit et vie izay tenen'i Jesosy ao amin'ny Jean 6:63 dia manasanao zahay afaka miaraka tsika amin'ny alalan'io fotoana io fotoana izay eo ampovoan'ny semaine mihitsy le izy mba hita vita henanao amen mba tsy hoe efa tena godraka be mihitsy anao vao tonga amin'ny fin de semaine fa mba enenelanela-potoana eny dia mba mihinan-kanina indray ao tsika sady homanatsika indray ny andrasika teny peu importe na zoma na sabotsy na lahady izay andraisanao teny miaraka amin'ny assemblée amen dia ny zoma tsika manana question réponse fanontaniana sy valiny misy fandaharana ihany koa izay mbola hitombo tena kaikinao miatsaritsika matetika ny olona mamaika be foana satria tel assemblée efa manana dia aiza ihany ariny atsika fa misy fotoana ny zavatra rehetra tena kaikinao misy fotoana ny zavatra rehetra zay le niteneniko hoe ohatrany hoe misy fotoana zao mivavaka hoe mba lefaso an'ny Frantsa hianatra fa tamin'ny fotoanako le izy efa tsy teo akaty tsony fa te hijanona teo amin'ny pasteur Rodolphe foana raha nompo aminy iny fotoana iny mihitsy nasaina makaty indray za efa tsara nono tsara mihitsy atao amin'ny asoveka misy tamin'ny Madagasikara ndana indray mandeha za efa tsy te handeha tsony hoy izy Andriamanitra ndana ianao mandeha misy fotoana zany Andriamanitra no contraire amin'le zavatra eritreretinao mihitsy zany eritreretra tamin'iza troisième no tokony nakany tompo za idoniko za tsy hoany le izy nieritreritry tao fa le izy tonga amin'izay le fotoana dia tonga taty efa nitantariko anareo zay hoe misy fotoana reraka be avy niasa dia niteny mivady tena tsy vitako ty va
mivavaka ny alina n'iny teo am-pivavahana mihitsy dia zao indray teny amin'ny fanahy masina fiza moa nangataka te hiasa ty tonga dia menatra be ianao satria za mihitsy nangataka dia mba hitritra tamin'ny 2004 sy 2005 nipostulé tamin'ireny hoe monster sy ry tsy tadidiko avy le site fametrahana job sy ny karazany reny jobjobisam.fr reny dia misy fotoana atsondro zareo ndry za ty dia tianao rehefa sika tonga amin'izay ilay fotoana nomena asa dia hiala indray tena kaikinao mila mitandrina tsara aloha mivavaka fa tsy maintsy mivany foana ilay vavaka amin'ny fotoanany tonga dia nangina dia nampahery ahy ilay izy sady napetraka andriamanitra teo ambavany pasteur mirindra mihitsy moa tamin'izay hoe ianao ihany nangataka an'ilay izy mitoery eo zany dia miandro ny fotoana indray satria misy fotoana mivavaka indray hoe zato isan-jato amin'izay dia za ok zany tsy maintsy ho avy izay fotoana izay fotoanany amen ka tsy ianao manapaka an'ilay fotoana fa izy ny tompon'ny fotoana ny 24 heures io dia ao anatin'ny éternité le alpha sy oméga fotoana ray manontolo mihitsiny apetrao ao aminy alleloia raisinoty afaka mijery ianao fa anao anaty dictionnaire ary dia miteny ity santisainy ity dikany hoe Bethléem dia maison du pain dikany Bethléem dia maison du pain dia mivavaka dia za inona ny dikan'izany amin'Andriamanitra tsisy zavatra hoe au hasard zany na hoe par chance ozy izy zareo zay fa amin'Andriamanitra matoa izay zavatra izay natao hoe maison du pain tena misy dikany mihitsy maison du pain dia raha namaky tsara nareo le Jean 6 dia nalefa tamin'ny rainy Jean 2 tsika teo vadika amin'ny Jean 6 tsika rehefa mamaky an'io nareo amin'ny Jean 6 io dia rehefa nanao miracle moa zany Jesosy amin'ny Jean 6 io namoky olona tsy mivdimy arivo tadidinareo tantara io dia tsy tapopoky Jesosy rehefa vita voky mofo vokitrondro zalahy efa nakaina tsara mihitsiny tady an' Jesosy amin'izay zareo satria ny ao anatin'ny sainy zareo dia hoe anangana an' Jesosy ho tonga ro hafa ty ngamba le anafaka atsika eo ambanin'ny fanandevozany izy romana dia rehefa ny Jesosy tsy ohatran'izay mihitsy dia izy Jesosy dia rehefa mifanenan' Jesosy zareo ny andron'iny dia izy fa taiza ianao mpampianatra dia tonga dia Jesosy mahafantatra ny vo ary mahafantatra tsara ny ao anatiny ao tsara izy sy fo dia izy tsy mitady anareo izy no miracle zay hitanareo fa nomikibonareo mitady anao kibobetenda moa kibobetenda moa kambetenda tady anao kambetenda fotsiny hoe ty rangaty izy zany betabetsika mana dia mena mofo raha io dia vokytsika tsy mila miasa betso tena takinao hoe vaolana Jesosy fa misy fotoantsika manao an' Jesosy ohatran'izay hoe tsy momba ampitomboy tsy ohatran'izay le fomba fiasana dia eo amin'ny Jean 6 verset 26 eo dia amin'ny dika teny King James moa le izy nitako mazava indrindra hoe vous n'avez pas compris le sens de mes miracles tsy azonareo adikako teny gasy izy hoe tsy azonareo mihitsy nanaovako an'ilay miracle zany hoe Jesosy zany misy sens ny miracle anaovany azy avy eo amin'izay izy niditra lalina mitao anatin'ilay maison du pain amin'izay tadidio taiza aloha Jesosy niteraka Jesosy niteraka tao Bethléem Jesosy niteraka tanao tsisy coïncidence zany tsisy coïncidence zany fa zavatra efa napetraka Andriamanitra point par point ary tena exacte mihitsy tsy ny science tsy exacte zany science exacte Dieu ny exacte ny science misy fahifoana atianareo zany na tsy tisy atianareo dia misy an'ireny fombafomba an'ireny ny science atsika science ny lanitra ny eto parfait dia ozy izy Jesosy zao izy izy azavaiko aminareo tsara mihitsiny Jean 6 verset 30 quel miracle fais-tu donc lui dirent-ils afin que nous voyions et que nous croyons en toi que fais-tu direo
efa avy namoky an'zareo a tamin'ny lalamofo dimitsy azarandro jesosy mbola quel miracle fais-tu a tanao hita mihitsy hoe tsy hainy dikan'le miracle nanaovan'i jesosy tsy hitan'zareo mihitsy l'essence an'izy par pure compassion no nanaovan'i jesosy le miracle. Misy miracle mpamonjena misy sens famonjena foana atao anatin'le izy dia mbola manontany hoe quel miracle dia zao zavatra nytenenin'i jesosy verset 31 si Jésus nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Dit-il Jésus, un peu gaslis de dans un petit canine en manantane nefta da vous soudre nous fait fan dans nous ménage one. Plus Jésus en vérité tenez quelque nom pour Jésus nous tenez cette deux fois. En vérité, ils sont tellement en vérité. Nous tenons marre, là, c'est comme le marne, c'est marne. Ça va être si naturellement, ça va être vrai, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous savez, l'Ancien Testamentaire aussi, le Nouveau Testamentaire, aza miaina sy maniry ny tehinana an'izany many céleste zany fa efa nomenanao le tena vrai pain du ciel jesosy ny anarany ao anatin'ny fandraisantsika sokafy tsara ny fonao mihinana an'izany vrai pain du ciel zany tsy fombafomba zany tena kakinao tsy fombafomba petabe ny tena fombafomba fotsiny hoe tsy tena nofony jesosy zany io hoe tsy tena rahan jesosy zany menina tonga dia andana mihina mofo be rery dia asio divay kely miaraka aminy Dana tsy manino zany mahatonga ny 1 Corinthiens 11 dia nitenenin'ny Paul mihitsy andanareo tsy manana trano sisy ivokisanareo hinananareo tsy sisotronareo fa ny eo amin'ny assemblée miova ny sensan'io rehefa eo jesosy satria jesosy mamadika an'le izy ho corps mamadika an'izy ho sang alléluia amen verset 33 car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Manana fieritseretana lalina be mihitsy zany mofon'Andriamanitra dia izay midina avy any an-danitra ka amin'ny fiainana ho an'izao tontolo zao ary manina le izy satria le manina izay nohan'ny ancien testamentaire hoe maty daholo ihany le mihinana azy satria zareo nangataka sakafo fa tsy nangataka an'le vrai pain nangataka sakafo no nangatahany zareo ao amin'ny Exode 13 nareo mahita azy maty ny anohanana aty zay ry misesiarona fa maninona ary zay no navoakanao aty ohatry zay zay teo akakin'le vilany be sady niravaka ny hena ny tongolo ny kokombo zay mikaikinao mila miovy zay fisainan'izay misy fotoana hoe taloha aranga ny asa da nikiboko mihitsy tamin'izany zao aty efa ao amin'Andriamanitra indray notony voanay série zany ny ceinture misy fisainan'ny kristianina be da be ohatran'izany tsoroko aminareo mihitsy hoe tena zao nitahaka izay any nanao bizina le maloto satria le bizina maloto ohatry ny mihinana bebe kokoa moa le bizina hoe tena propre tamin'izato tsy nanao dimy koa tsy mba foana zany mihitsy ny frigo zao aty sady efa manao dimy mbola foana ihany le frigo kakinao hoe le fisainanao mihitsy ny mila miovy satria ianao ny esorina tany amin'le toerana sy toe-tsaina egiptianina mihitsy zany mihitsy hoe fa nandevozana mbola miankina amin'izay foana miankina amin'ny lasa foana ny olona miankina amin'izay foana rehefa nitsaran'Andriamanitra mihitsy ny ranomasina mena dia nakatony de izy hoe tsy ilaina makany intsony ianao na ny fisainanao na ny fonao sy ny karazany rehetra zay efa any dia any tena kaikinao zay lasalasa fa tsy fantatrareo fa nitoerana nisy amin'ny Paoly taloha ny tsara mihitsy no nitoerana nisy Saoly taloha no nitoerana nisy amin'ny Paoly tamin'izy efa nanana ny Kristy taloha izy mpanenjy fa lasa enjehana ozy izy hoe
tena laoka any raha olona tsotra izy tena laoka any le manenjika fety fa nefa lasa fafinaretana izy satria enjehana ny Kristy izy amen kaza mienatra mihitsy ianao no mitondro mototry ny olona andeo aizana reny andaovatsika ivoratsika amin'ny sabotsy reny tsy afaka an'ilay loha reny fa reny zavatra mivolany amin'ny sekty nasay fotonga eo izy dia hitany tsara zany sakafo amen aza be famalina amin'ireny olo ireny fa aloha manompofona le fruit dia hitany zany tena hoe nakaikinao jereo tsara masina tsy mifamaly amin'ny argument any amin'ny résultat miona reo vao misy mpanenjika ianao dia mitiafatanana fa miazakazaka ianao zay ary mpanenjika ho any ariana fa tsisy mpanenjika eo anoloana zany ny eo anoloana dia ny olona enjehany ary ny oriana dia mpanenjika ny anarana ka matoa ianao enjehany misy zavatra tsara ny aminao amen misy zavatra tsy ananany mpanendaka tsy manendaka raha ohatra ka zavatra efa ananany any fa misy zavatra tsy ananany dia tetaviny an-dahany ianao azao mianjely tompo toby manodidina anao lasa mampiakanjo anao izy enjehana anao dia ampiakanjony inona moa dikan'izay inono aminao sisy mifanjakana na nyroany zao toy zao ary mijetlisy inono aminao ianao indray ny asiny soto ho avy eo tenanao zany aminaran'i Jesosy Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mofo ny fiainana Jesosy mihitsy le hoanina ao anatin'ny fandraisana anao dia ieritrereto mihitsy le Jesosy zay fatsiany zay nidaroany non mitomboka amin'izy teraka atao Betlehema mihitsy aloha raisinao kely ty rehefa tonga atao Betlehema izy tsy tany naty palasy fa tany anaty tranombilona dia tao anatin'ny mangeoire izy jereo tsara hoe efa trano zay mihitsy efa nomanina hoanina tentakinao any hoanina ao anatina mangeoire izy natao hoaniny brebis ianao zany brebis zany amen mangeoire hainao zany mangeoire zany le fihinanam-biby tao mihitsy izy efa natolotry maison du pain mazava amintsika ilay izy napatoriana tao mihitsy izy satria natao hoanina zay mahatonga Jesosy ny tena nofoko nay tena fihinana ary ny rako ny tena fisotra ary tsy moa dia averiny fa cannibalisme le izy izy ahoana koa nihinanako nofon'le rangaha ty ahoana izy tokony raha ty ianao reha vao misaina le olombelona dia Nicodemus be eo foana dia eo dia tsy mandroso mihitsy tsy tafavoaka mihitsy ianao zay mahatonga ny olona belabe le ny olona minay atsika fa tsy raharahako zany tenka nanao tsy olana zany ny anareo isaky ninona misy fandraisana ianao misy fandraisana isanandro fa tsy manday ninona mihitsy ianao zany zao tena électrochoc zany tsy vavy zany misy olona tsy tonga mihitsy raha tsy fandraisana efa tsy manday ninina izy fa fahalinana mofo sy sotro fotsiny aloha mijanona any an-trano fotraka zay miala tsy nefa mahery le fiteny fa zay le izy fa zay mihinana sy misotro ary mahazo ny anjaranay amin'ny fotoananay amin'ny fotoanan'Andriamanitra fotoana Jesosy amin'ny fotoanan'Andriamanitra tsisy olona miratsy zany mbola very mety zay rahalahy zay rahalahy soa zay joro vavony rehefa tonga eto izy tena asaiko mijoro mihitsy sikry natao anatin'ny fandraisana tsy tonga teo ny eo akory ary tsy tonga teto amin'ny toerana tahaka izao fa tamin'izay Skype tsy miteny akory zay nanana olana izy tao anatiny tao fa tsy zakafo miditra ao anatiny dia mivoaka foana inona indray monarany ty boulimi moa ny anara zay anorexie dia izy ke tsy nitantara mihitsy fa izy mihaino an'le lesiny eo ny ao anatiny izy zay le teny teo ataovy zay asaina tao zavatra nasainy Jesosy ataotsika no ataotsika rehefa avy eo ma nataon'le izy labialina tsara tamin'izay mbola tsisy l'esprit evi tamin'ny taona firy tany zany 2008 tany anga 10 efa teo se 2006 2013 Pontin mbola Pontin ka mbola tsy tao Pontin se mijoro vavolombelona izy tamin'iny mitantara vavolombelona izy tamin'iny fa tsy tamin'iny nasina firy mijoro vavolombelona izy tamin'iny fa tsy tamin'iny fotoana iny fa mbola tamin'ny Pontin zay dia
dia labialina nazo ilay fampianarana izy zany satria voatonga avy any Madagasikara izy a fa mipetraka tany Allemagne tamin'izay zao izy aty any Lyon izy mipetraka dia izao ny zavatra antrano rehefa nanomboka nihinana sososo izy a izay mahafantatra ny zoro mahita tsara mihitsy a miova be mihitsy izao tsy anoreksika mihitsy apozy fa votabota kely indray ary aty sika ka za mitenenao fa ianao tonga eto andeha hisotro sy ina mandraisa zato isan-jato aza miraha teny anjaranao zany ianao anjaranao a nosokafana androany ary ny latabatra dia misokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra ary rehefa tonga eo anao a raha bienvenu eo anao a ka bienvenu anatinao koa ilay teny miteny aminao fa izay hitanao anaty baiboly ho hitanao amin'ny fiainanao ihany koa ny problème tsy miaro finoana le izy tena ketinao zay foana le izy tsy mihinanao zay hoe teny amiko mety hatramin'izay nenanao tsy miraty lahady fandraisana mihitsy ianao na lahady voalohany na faharoa na fahatelo fahaefatra na misy ndraindray lahady fandiminy ary satria misy foana ndraindray misy 5 dimanche fa tsy miova mihitsy ny fiainan'ilay olona za mahatonga amin'ny paoliny be dia eo amin'ny 1 Corinthien 11 misy ihany ny marary misy ihany ny mataonareo tsy normal zany zavatra zany tokony misy fivoarana mbola tsoko fahakolobelona ihany lebeana aloha voalohany indrindra tsy mahazo mihinan-kanina intsony tsy mahazo misotro rano intsony bebe moa firy afirina izy ny semaine 4 jours teo izy sa une semaine koa izy nihinana fandraisana c'est-à-dire fa fandraisana koa no natao sakafo azy tsy tenenina an'ilay olona satria rehefa voahita ianao an'ilay ina indray ty anaran'ity zavatra ty soins palliatifs ty les soins palliatifs dia mitsorona dokotera gasy zay mihitsy hoe zay olona miditra ao maty dia zay ny atamponao tsy misy an'izany fa tsy maintsy velona mitsorona tamin'izay moa zay pasteur Ronja tamin'izay mbola tsy pasteur izy tamin'izay ka no tonga tao dia tena mitenenina mihitsy le izy izy no hitanareo ivoaka voalohany ao tsy nanao amainina moa fa zay mitsama nanao amainina tao aleko fonatany fa io hoe fa prévu zany zay olona miditra amin'ireny soins palliatifs ireny dia efa hoe miomana zany fa ka tena tonga dia tsoroka accuseko eto mihitsy mba ho saintsainantsika ihany koa fa tena vonoana mihitsy eutanazy takona zany ilay izy au fait eutanazy takona reo voela loatra ilay izy amin'ny siansa zany izy tsisy fanafana intsony fa de miandro ny avonoana tsy mena rano tsy mena sakafo fa dia miandro fotsiny le olona manataina le olona marary eo dia eo sanasana vary eo fotsiny sanandro zay misy pasteur Ronja fandimbo makana manome sakafo teny kaikinao sakafo vatany Kristy sy rahan'i Kristy ino izy izy nareo mitovy mihitsy tamin'ilay version anankiray satria mbola tantaran'ny pompiero koa avy eo miteny koa reo fa tsy mety maty izy andro sabotsy talohan'ny sekoly izay mivadiny nakany dia nitenen'ny fanahy masina arako izy hoe atsona ankizy satria tsy mahazo miditra ankizy atsona ankizy izy fa ho alainy bebebe dia natsona izy menata azaha tamin'izay tena nilatsaka satria ramatoa nampiasain'Andriamanitra be mihitsy tamin'ny fahatongavako taty Frantsa latsinaina nitenen'ny pasteur Ronja lakamisy velona naniavanay mbola tsy mino an' Jesosy azy lady tonga dia niteneniko daholo mandeha any nareo androany mitsoroko mihitsy ilay izy zany tadidin'izy menan-datsy androany nareo ataovy izay hitanareo amin'ny bebebe za tsy miteny ho faty izy koa faty amin'ny olombelona zany fa hiditra ny fiainana mandrakizay latsinaina vavolombelona koa pasteur Ronja miteneniko izy tonga dia makansy dia alefaso izy ao vao niditra ny trano mihitsy ny pasteur Ronja miantso ry zareo dia tonga dia fantatra ain'olona izy tsy lasa normal le izy pasteur Ronja mbola nahita azy mbola velona raha maolona zany dia vao tonga mihitsy pasteur Ronja à peine 35 minutes dia hoe maty hoy madame Félicité dia mizany moa fa me fotsiny tao anatin'le izy dia nisaotra hoe misaotra Jesosy fa marina ny teninao hoe ho alaina le izy sabotsy ny fanahy masina teny tamiko latsinainy izy lasa dia ohatran'izay ihany koa tonton Pierrot zay adiny taty beby zay izy tsaiko misy atontsika ato misy natadidy any taty beby sy tonton Pierrot fa amin'izay izy mbola tsy nanana salle fa mbola tao mille Saint-Denis dia ohatran'izay ihany koa tsy tonga datolazy datolizy efa teo namangy anazy ohatr'izay ihany koa tsy mahazo mihinan-kanina fa
fandraisana tena kaikinao hoe misy hery ambadiko tsy resaka jus raisin tsy resaka mofo tsy resaka mofo hoe mofo misy lalivay ho palalivay fa tena misy antony mihitsy ny Jesosy nanaovany io hoe fandraisana io tena kaikinao faly mahitanao androany ariva taky ny ohatrany hoe rentré zany ty sady premier samedi atsika tonga soa daholo tany amin'ny vacances tany matoko kosa fa tsisy nanao vacances spirituelle na le avy tany lavitra aloha fa tonga contage fa io dia raina ny tompo alleluia zavatra avy any pasteur Rodolphe tsika fa Timothée ona dia moi vers une dimension supérieure et nouvelle dingana avo sady dingana vaovao zany hoe misy pa zany pa mbola tsisy alao rehefa mandeha ny plage sika le vao maraina iny tsisy mbola nandeha mihitsy teo alohana dia ohatran'izay le izy mandeha amin'izay zava-baovao zay mila misokatra koa mifanahintsika ny tena marina raha tsy ohatrany hoe nomaly tsy miova foana mila manana pensée nouvelle mihitsy anao momba ny fiainanao momba ny fiainanao en général mihitsy na spirituel zany na matériel zany mila misokatra tena kaikinao misokatra amin'ny Romains 12:2 dia mila misaina amin'izay tsika mety efa anatin'le bon tsika fa mila miakatra amin'ny agréable rehefa amin'ny agréable mila miakatra any amin'le parfaite aloha mila misy fivoarana zany le fivoarana ianao no mahita azy ary ny hafa koa tokony mahatsapalezy mivoatra be mihitsiny miova be mihitsiny raha ohatra tsika ka mijanona ao anatin'izay zay le tentsika foana hoe mistaginy ny ranony androna tsy fisotro tena kaikinao ny ranony androna tsy fisotro Jesosy nefa tsy nampanantenantsika ranony androna fa inona nampanantena rano miboiboiky source intarissable zavatra tena miboiboiky mipoka vao anaty eo mihitsy le izy ary azo rehetra strano tao anatin'ny intercession tsika teo dia nahita tsara mihitsy hoe satana dia rehefa ohatrany fomba nampiasan'ny satana ny Filistina tamin'ny andron'ny Isaaka rehefa nitoetra tao Gerara ohatray mihitsy ny pasin'ny satana ry vao misy poy anankiray velomina na nigoany Abrahama nigoany Isaaka dia totofana ny olona anankiray nefa ny amboalohany ohatran'izay poy izay le izy any Jean 4 rehefa niona tamin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy ozy izy hoe mba meo rano amin'io ao izy ina moa ny fandraisantsika ianao jiosy zay Samaritana ozy izy ozy Jesosy za ozy izy manana rano afaka omeko anao dia gaga le raha matao izy afa kely zany rahalalahy zany afa kely ianao zany ozy izy fa any Jean 7 Jesosy dia niteny amin'ny voalohany zany zay poy izay any Jean 7 izy manomboka verset 37 ozy izy zay mangetaheta dia makanisa ty amiko fa avoakany avao anatinao mihitsy ny farano mitobaka rano miboiboiky ale izy zany hoe enao zany voalohany indrindra étanché soafanao fa ny soafa manodidina anao koa étanché hitako zany amin'ny fiainantsika tsirairay avy eto aminaran'i Jesosy lasa misy impact amin'ny firenena ny fisianao lasa misy impact eo manodidina amin'ny fokotany misy ianao aminaran'i Jesosy hatramin'izay ianao tsy remarke ny olona mihitsy fa zay le dingana vaovao ho remarke ny olona amin'izay ny fisianao amen tadidio tsara fa ny olona ne mitady bonheur rehefa hitany ianao hoe ao anaty bonheur dia lasa mitady secret anao izy dia lasa mahitany Jesosy izy eo ambadika ny olona mitady foana zany ny olona mety ambony tany tsisy olona tsy mitady zany au moins izy mitady volo tsy maninona nataontsika ohatra izy mety mitady volo izy fa rehefa metanao izy mitsahatra ohatrany tao tsy miasa saina ohatrany tao tsy oppressé ohatrany tao stressé inona atao manaraka anao izy dia ataony namany ianao dia manomboka lasa manaraka amin'ny fiainanao amin'izay izy dia hitany hoe azoko amin'izay mahatonga ny teramatosy terangaty tsy mba mistressé mihitsy hita zao mpianatra vavatao ampianatrasika rehefa avy eo tsy tokony stress mihitsy ianao
satria fatatao tsara mihitsy hoe izy ny mpiantoka anao. Amen. Ety ambendoantsika andao nitsangana o tsangantsika dia sady hivavatsika. Ny fanamasin'Andriamanitra efa ao anatinao, ny fanamasin'Andriamanitra efa ao anatinao. Akipio masonao dia saintsainy zao zavatra anankiray izao tamin'ny Ancien Testament aloha. Tamin'ny Ancien Testament dia izao akipio maso mivoaka ety ivelany ety amin'ny parvis ny sacrificateur. Dia rehefa manolotra ny manao fisoloana izy fa tonga ny olona rehetra dia raisiny le agneau dia alatsany rà dia dorana ety ivelany le agneau. Avy eo izy miditra ao anatin'le lieu saint. Ao amin'ny lieu saint io miandry ny fanamasina. Andaontsika niditra ao anatin'ny lieu saint io androany. Fa ao anatintsika ny fanamasina izy zany teo. Fa na dia hiantso azy tsika dia miantso azy tsika hitarika atsika mba ho ao amin'le lieu très saint. Tsy mahazo tonga dia tsisy varavarana mihitsiny tsisy accès possible miditra any amin'ny lieu très saint fa tsy maintsy miditra amin'ny lieu saint ny fanamasina miandry. Fa na fiton'Andriamanitra miandry l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance et de connaissance à l'esprit de la crainte de Dieu. Izy no mitarika atsika anatin'le lieu très saint. Rehefa tafiditra atsika dia amin'ny trône n'ilay tompony tompo. Fanamasina miantso anao izay. Tario izay ho any amin'ny fahamarinana rehetra. Fanamasina misotra. Esprit
remplis dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Saint-Esprit, agis comme tu veux, agis comme tu veux. Oh, Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. San Juan, tenendo che noi e San Juan. Teo enfana chance sosa, mi sianse richari lai no. Sa ci se confirma la ulana Juana, tenina sa ulana netno tetwa, e ufan Juan sa nulan sa nena sus, na ulana kel sa na faitano was na metitano in chiesa pesia, fa kel zona c'erano in fai fanagement. Les feux de Sosia, des tiapa paraksan, fait par un fianano. Amen. C'est le Vatican Wamni, Zona, Tukfaru, Tatarai Fafatatikasaru, Zona Tukfarua, les mariages Towakan, des Miss Mariage Towakan, des invités Towan, des Sosia, Simari Maman, des les Fatam mariage Nana Wula Nasario. Land feia nefa le fety mbola tsy vita dia le olana zareo tsy hoe olana hoe tsy maninana rapitso ary voavaliana vovahana le olana fa olana mila solution instantanée eo satria raha lany midivay dia tsy hoe rapitso ny afaka mividy fa tsy maintsy mividy zao dia zao dia invité teo jesosy dia satria invité teo jesosy dia nahazo vahaolana zareo ary tsy hoe nahazo vahaolana fotsiny zareo fa miracle de création mihitsy natao zareo teo satria rano namorona an' jesosy voaloboka tao anatiny dia lasa divay le izy androany tsy hoe invité jesosy eto fa androany jesosy no miinvité anao eto izy ny tompotrano ary androany misy fanasany tompo androany fanasany tompo zany amin'ny français hoe invitation du Seigneur
izany hoe jesosy mamelatra latabatra ho anao androany a jesosy manasanao hiarisakafo aminy androany dia raha ohatra zany ka jesosy inviteny nanao miracle de création a dia raha jesosy miinvité zany dia eritrereto hoe inona zany ny zavatra maizanao eto a fa ny tia hafamafo an'Andriamanitra fa misy zavatra tsara be fomeny jesosy anao fa tamin'ilay mariage tao akana jerevantsika ny andiny faheniny andiny fadimy a ozy izy Marie tamin'ilay olona le serviteur hoe ataovy izay asainy ataonareo amin'ny teny français izy hoe faites tout ce qu'il vous dira tout tsy faites ce qu'il vous dira fa faites tout ce qu'il vous dira eritrereto ane hoe tsy nanao an'ilay tory zareo hoe fa hoe nataony fotsiny eritrereto hoe nyteny zany jesosy hoe feno rano isiny dia fenony rano isiny ataovy tenatra eo amolony misy dia natao tenatra eo amolony misy dia avy amin'izay nyteny jesosy hoe ndana serviavo amin'ilay organisateur io dia eo amin'ny andiny fahenina misy hoe les signes reo jarre de pierre destiné aux purifications des juifs zany hoe le signy signy fa misy rano fanasana tongotra sy fanasana tanana dia iny signy misy rano fanasana tongotra iny zany no asaina aroso any amin'ilay organisateur nefa anaty mariage dia eritrereto eo mety hoe vera-pied zany le vera nasivana an'ilay izy eo ohatrany hoe iny zany ianao fa mitondra sao dia andeha andoatra divay avy any anatin'ilay sao anatina mariage aty moa tsisy an'le koveta sao fanasa tongotra reny fa efa mandeha amin'ny robinet daholo fa any Madagasikara rehefa tapaka ny rano dia efa manangona rano amin'ny bidon sao koveta daholo ny olona dia eritrereto hoe reny le karazana rano ohatrohatr'izay zany le hoe andeha ho aroso eo amin'le invité fa na dia hafahafa ohatr'izay ara le izy dia le serviteur nataon'le izy rehefa niteny jesosy hoe ndana ny serviavo io dia serviava zareo le izy dia nahita ny voninahitran'Andriamanitra ry zareo androany hiteny jesosy eto amin'ny alalam-panompony dia hiteny oatra Maria dia hiteny aminao hoe faites tout ce qu'il vous dit mifatoa tanteraka ianao aza vela isy ho latsaka izay teny rehetrarehetra renao eto androany satria raha tsy hainao kory izy ahoana moa ny anaovanao azy fiza raha tsy hainao fa atao voarainao daholo ny teny rehetrarehetra dia amin'izay afaka ataonao daholo izy dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao amen jesosy tsy miova fa raha namaolana izy en tant qu'invité tamin'izay dia mihoatra lavitra anao famahana olana ny tiany atao amin'ny fiainanao androany amen raha ohatra raha hiteny mpanompon'Andriamanitra zao hoe aza mifantoka amin'ny olana dia zay dia aza mifantoka amin'ny olana zany mety tsy hitanao hoe ahoana koa sy fatoako amin'ity problème fa rehefa miteny izy hoe zay dia zay atao mety miteny izy hoe midera fotsiny dia mety ozy ianao hoe ka ahoana ny hiderako fa tsy hitako izay fifaliana tsy hitako inona ny ataoko fa rehefa miteny izy hoe midera fotsiny dia midera fotsiny aloha dia hitanao hoe fa mivaho azy ny olanao amen dia misy anankiray koa le serviteur tamin'ny andeha hiserviran'le rano miova divay tamin'le organisateur dia izy tsy niteny hoe tamin'ny organisateur zany izy tsy niteny hoe izy ty moa zany tsy mety atao satria nasaina nataonay fa raha mieritreritra manokana dia ohatrany tsy dia tena mandrisilanitra anay loatra ty fa le rangahy niteny hoe serviavo dia ty zany aloha dia ohatr'izay satria tsy nanao an'izay le serviteur dia aza manao an'izay koa aza tsy naeritreritra ao manokana mifangaro amin'ilay tenin'Andriamanitra fa rehefa hoe izay ny tenin'Andriamanitra dia na mandrisilanitra anao le izy na mety tsy mandrisilanitra anao le izy dia maka toava fotsiny amen dia alohan'ny idiram-panompon'Andriamanitra manaraka dia misy hira anankiray izay tu es le maître ny titran'ilay izy dia le izy andeontsika hiteny amin'ny jesosy androany hoe ianao jesosy ny maître dia izay tianao anaovana anay dia vonona izay amen dia araka hitsangantsika dia sandra ataony jesosy ny tananao dia miarahitsy
moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Jesosy any sokafanay ny fonay vony izay nanao an'izay rehetra asainao ataonay androany. Vony izay Jesosy nandray fiteninao amin'ny fonay manontolo satria izay koa Jesosy te ahita ny voninahitra ao ohatra n'ilay serviteur nahita ny voninahitra ao tao akany. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Tsy mahazo manqué an'izay za androany
araisiko zato isan-jato rehefa tonga fanatrehan'andriamanitra mba mandray satria tsy zato isan-jato zato isan-jato fady efa nafeny gasy no teny frantsay mbola mizozoto fo efa azonao izy dia izay na sy taritikelynareo amin'ilay jaona toko faharoa teo a izy nitaritiny tatirinato eo teo mikaikinao hoe afatondro maso tena humiliation zany hoe manasa olona anao sady mariage nefa nao manque ny vin loza sofa teo ny tompo ary ny tompo rehefa manasa ary ny tompo rehefa asainy za ozy izy zay mandondona dia rehefa miditra dia sady misope ozy izy tsika misy fifankazahoana be misy intimité be mihitsy zany ao anatin'izay zavatra zay ty olona ty tsy fantatry loatra ny tena fifandraisany tamin'i Jesosy fa matoa Jesosy nanao miracle dia tena olona tena kafiziny amiko tena zay raha fariseo eo a natao tonga saina kely fa tsy nataony afa-baraga ilay olona satria teo izy teo mikaikinao hoe eto Jesosy noho ny teny naza mieritreritra resaka sensation zany aza mijery tany mamiratra ndraisa tsy mamiratra androany fa mamiratra foana io amen manaja ny teniny izy amen zavatra nitsany a rehefa namakena izy teo a dia eo amin'ilay andinin'ny fahaenina tokoa dia vida daholo ny krisy rehetrarehetra eo amin'ny andinin'ny fahaenina verset 6 dia izy il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications et peut contenir 120 litres. Calculez les miracle la vie de Jésus. On a tenu un peu de temps. 120 litres fois 6 6 vases de pierre fois 3 euros fois 15 000 francs. Namour na 32 400 000 la gasse tap comme ça Jésus. Pouf. Instantanément, tu as quelque chose. Mais comme Jésus, relax, ouais. Tena tsisy dikany tamin'i Jesosy mihitsy ny déboursé an'izany tsisy dikany tamin'i Jesosy vitan'io ao anatin'ny fanasana androany ninona manque eo amin'ny fiainanao io Jesosy tsy miova omaly miaro mandrakizay io ho fenony ianao androany miaron' Jesosy ho fenony a raha ohatra ka tsy ampy sakafo raha tsy ampy rano anao ho fenony koa amen satria Jesosy rien ne me manquerait tsy misy mampahory Jehova no mpiandry soyez-en sûrs zany fa rehefa izy ny mpiandry anao avelora nga satana mikitikitika tena kaikinao velao satana mikitikitika fa tsy maninona fa Jehova mpiandry ny teninao izy izy tsy mitsorakazonao reo no mahafatahotra ny teny ala tenin'Andriamanitra dia le tsorakazo promesse iny le mamelana iny promesse be tabe ny promesse tsisy natao hoe pomi anankiray mandany andro tsika andao misany ratsany io fa tsy voisanao mandra-pahisanao n'izy rehetra efa misy mivoaka ndraiky ambanimbany any tsy hitanao promesse n'Andriamanitra tsy lanin'ny olona anankiray tena kaikinao tsy laninao ny promesse n'Andriamanitra zany no tonga azy ao amin'ny Jean 3:16 hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao meny ny zalan'ilay tokana fa tsy hoe izay rehetra minao azy fanafiainana mandrakizay tsy lany lanina ny heritage men'io Jesosy io fa tsy maintsy mino anao vao misitraka an'io ka aza manahy mihitsy hoe rehefa miditra eo amin'ny latabatry Jesosy zany ianao hoe izy ny manasa anao tena mitenenao ho fenony esprit amin'izay kortsika androany tena manana antoka an'izany mihitsy tena manana antoka amen ety amboalohany aloha dia mamela kely fa hitarika anareo amin'ny mission ny archevêque mission nandefa SMS itaty miora dia avy eo somary nivaviny tonton Eric ilay izy tsy ny archevêque tokoa ilay izy fa Jesosy nanafaka anao tao anatin'ilay izy satria izy zay vavolombelona izy tena zavatra nahagaga ao izy ary tsaroako androany nomaly izy mandefa zay SMS en groupe hoe tena tsy naharatsony amen nahatran' Jesosy fa tsy nety le izy satria tany koa izy tao anatin'le izy tsy ny archevêque akory niny fa anarana fotsiny eo ohatrany anarana assemblée be tabe titre fotsiny reny tena kaikinao titre iny ianao tsy appartenance ny archevêque akory fa ny Jesosy ianao maro zany ka za berger eto
fa misy ny bon berger mbola ao moniko ary azy nareo tena akaikinao ahanty jesosy fa tsy anio tenena de tenena tsy anio za mihitsy ahanty jesosy nareo zaka ahanty jesosy aloha izy apetraka tsara mihitsy ka afaka mandray noty kely mihitsy ntsika raha tena marina mity resaka azo veka mission ty rehefa niazo VKL na tsika gasana ndray tsy mahafantatra an'le izy betsaka ny samanontany hoe niazo vanikilakana ny tanina andriny tsara zay mihitsy izy niazo vanikilakana dia zavatra ny tenen'ny jesosy amin'ny pasteur Rodolphe dia zay hoe lakana mitondra zay fitaovana tana ohatry le ampondra nitengenan'i jesosy hitondra azy hiditra ny Jerosalema zay fotsiny kaikana ohatry ny ampondra ihany le lakana tovy ihany le izy fa misy fotoana le HVKL ohatry ny mba manitsaka an'le lamba ny velarin'ny olona ihany keo fa tsy ho anazy akory ny mamelarana azy fa raha nandeha rehetra le ampondra mety miporahanjala dia boriky laty izy sady porahan'ny taba boriky koa satria manimba lamba fa satria no Jesosy dia be da be mamelatra lamba azontsika izy satria tia azo an'le fahasoavana za sira mihitsy fankorina tao anatin'le anao le izy dia nikorina tamin'le lamban'le olona ihany keo satria raha le vehivavy narary roa ambin'ny folo taona mikitika ny lamban'i Jesosy nahazo ny anjara za tena sira mihitsy satria zao na ny tenany amin'ny faran'ny evangelina fa tsy voasoratra ozy izy raha soratana daholo ny zavatra vitan'i Jesosy izy na boky rehetra-tany tsy avoafehan'le izy azava amintsika za tena manana sura mihitsy zao ankehitriny zao amin'ny tenenareo zako hoe tena misy zavatra kasika teo matoly olona namelatra an'ireny ratsakazo tsetsetsetry reny dia mba nandeha teo koa dia zao niazo vanikilakana ny tanina am'iriny tsara atoy ny fahasoavana izay mipasy ohatr' zao dia no le fahasoavan'i Jesosy foana ny fototra na misy olona ampiasan'Andriamanitra velona ohatrany inona aza mifantoka any amin'le olona mihitsy aza mifantoka any amin'le onction miaso anatin'le ministère koa fa mifatohany amin'le Jesosy mifidy an'le olona sy mifidy anao ihany keo anatin'le hiraka zay aloha ray zay dia zao rehefa nakaty France indray dia ahoana ny azavako an'ity ministère ity Jesosy zao ny tenen'ny fanahy masina tadidiko tsara mihitsy izy hoe efa be tabe ny ministère eto na ministère gasy zany na ministère valivelany zany na ministère ny Frantsa koa zany fa zao nareo dia hoetiko eto taky ny électrochoc sa malala électrochoc daholo tsika ho an'ny olona dans le coma dia utile ny électrochoc raha olona velona ny électrochoc ianao dia maty izy mijanona ny fo fa ny olona mijanona fo fa be da be ny olona dans le coma spirituel tena kaikinao hoe be da be ny tratra ny coma spirituel zany hoe tsy azo lazana hoe maty nefa tsy azo lazana koa hoe velona zany hoe 50% maty 50% velona dia amin'izay no mitonga ilaila amin'izay ny olona amin'izay maty io sasany zao ny evangelika zao rehefa mijery fiangonana dehibe dia hoe mangatsika eo tanareo hoe fomba fiteny dia ny anankiray indray hoe velona io fa velona izy fa tsy mahatsiaro tena aloha tsy maintsy fahanana zany hoe mandevikana ihany ny fonctionne ihany zany ny organe vitaux any fa tsy mahavita mandray sotro ohatra izy fa dia eo asina inona asina sombo ohatra dia tonga dia atao direct aty le sakafo dia hoy Jesosy hoe hoy izy fanahy masina tamin'izay nareo électrochoc niakatra zao etinareo dia mamono olona raha sendra maty ary ohatra izy ka mbola velona dia mamerina miainy tanteraka amiloniny tsara mihitsy lasa fonctionnel tsara mihitsy zany corps du Christ ny antom-pisinao eto tena kaikinao ny antom-miformenao eto mba anaitra ny olona anatin'ny torimaso mpanahana mitsangana nareo zay matory mifoazy nareo zay matory dia mitsangana nareo zay maty misy sen'izay teny zay miankina amin'ity ireo kanazany vanikilakany te tsy mila manao copie zany tsika tena kaikinao palapene tsy mila manao copie zany hoe ndoe copie any tel ou tel ministère fa manana izay mission zay ny azo vanikilakana zay ny azo VKL mission ka ny azo VKL mission mety miteny koa hoe fa ina marina moa zany tena ataonareo nareo to lazainareo fa tsy église tena kaikinao ianao ny église voalohany ianao ny église voalohany tsika zao ny assemblée des sanctifiés assemblée des saints na iza na iza vemindrona telo amin'ny aratra teo voana ratsy samy Kristy tsika
rehefa mieritratra hoe eglizy dia tsy maintsy manana an'izao isany 100 misy ny teny an'izany a tsy eglizy izy reo vao moins de 100 tsy eglizy izy reo vao tsy manana anarana tsy eglizy izy reo vao tsy manana toerana ivoriana tsy eglizy izy reo vao zao tsy eglizy izy reo vao tsy alahady fa ny kaikinao aiza misy an'izany anaty baiboly misy fotoana zany tsika hitanao manaja ny zavatra rafitra natao manatsanga ny olombelona dia reo vao tsy zay dia reo vao tsy mitarika eo anatin'ny psaoma dia tsy izy reo vao tsy misy korala dia tsy izy mba meo kely hoe taizy paoly nitarika hoe andeo hitarika korala tsisy an'izany paoly tsisy mpianatry paoly tena afaka isaina amin'ny ratsan-tanana raha azo isaina ny tena niaraka aminy ao teneno akaikinao maherezy qualité vao quantité misy fotoana ny olona maika be amin'le quantité fa aveo mipiritsaka allo tena tsoroka tena lao vitsy voara-maso adaiko daholo ny anaranareo marina zany toy zay tsy tadiko isy mianarasa anahoana tompoko tonga dia nale olona ary mety ho choqué anatin'izay za tsy hoe mamely amin'ny hoe efa lehibe frèreko sy sœurako daholo manana an'ilay fiangonana angezabe reny fa tena aleoko mianatra ohatr'izay fantatro daholo ny anaranareo ny trano misy mbola tsy hitako any hatramin'izao aloha fa ny anarana kosa haiko tsara mihitsiny zavatra soa zany tena sérieux tena zavatra tena mahafinaritra zany hoe manana relation zany ny berger sy ny borobi tena miteny anareo zavatra tena mahafinaritra zany misy relation fa tsy hoe tonga eo nareo dia amanaraka anareo misy dia ohatran'izay foana tsy misy tsy afaka mitise lien mihitsy nitsika rehevoatra zany ny jesosy ny mpianatra azy dia tsy notany an-tranony mihitsy ny farany fa miara-matory azy rehefa any amin'ny tendrombohitra ali izy dia miara-midodo ao any ka lasa tamin'izay zareo any amin'ny acte 1 verset 42 dia hitantsika tsara mihitsy niaraka nyraisaka koa zareo nyray fananana zareo dia ny olona tonga dia lasa atireo azy ilay fomba fiainan-danitra satria miray fo mirasaina miray fanahy rehefa mitondra mavaka ny assemblée nareo dia izay zavatra izay ataovy raikitra ao anatinareo foana mba tsy hisy kivalavala-tsony misy olona ny mitady famille satria niaina tamin'ny famille amin'izao toy izao ka raha ohatra izy ka tsy bien reçu ao anatin'ny famille terasy vekel andresako fa ao anatin'ny famille ny assemblée saint inona atao lasa indray sy mitady famille hafa d'accord amiko nareo raha vao tsy bienvenu izy amin'ny famille anankiray izy ohatrany hoe famille d'accueil ao anatina vala anankiray raha vao tsy bienvenu izy dia lasa izy makary amin'ny hafa ndray za mantoko fa en bonne relation zazy tsika mba tsy isin'izay zavatra izay mihitsy dia manatona foana dia miresaka ina problème dia miresaka tsika fa nitanjona dia enao mitombo deuxième 4 nitanjona dia enao mitombo fa tsy niisa tsika mitombo nitanjona dia enao formé fa tsy enao transformé amin'izay titulavana azy fa transformé arak'izay fiasan'ilay fanahy masina ao anatinao ka ny azo veka émission oui tena fiangonana mihitsy tena kaikinao fiangonan'ny olona no amasinina fiangonan'ny olona no amarina ratsambatan'ny kristy ihany koa tsy raha vao tsy miroatra hoe fa manina zany tsy ataonareo hoe église HGKL fa manina atao hoe HGKL mission ny anareo missionnaire fotsiny mialatsy indrindra fa zay en mission daholo ny kristiana rehetra ary ao anatin'ny 5 ministère ao amin'ny Ephésiens 4 tsara mihitsiny misy ny HGKL mission ny équipé miformé transformé mipérivrer mitondra ny zavatra rehetra ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra amen mazava tsara angamba zay ny HGKL mission amen fa zay zany zay mahatonga atsika misy fotoana tsika tsy hoe betaim-bava koa ny pasteur fa misy fotoana ianao mila électrochoquena kely fotoana le révélation rehefa inonareo mananaita mampizongozona anatin'ny fisainanao any mihitsy le izy ohatra hoe tsika misy teny miteny an'izao tsika misy fotoana tsika miteny an'izao ohatra hoe tsy izay tianao akory no atao aonamoa misy fomba fitenintsika zay
hoe ohatra hoe na tianao na tsy tianao fa zay nefa tian'Andriamanitra. Ay, zay le izy na resy lahatra ianao na tsy resy lahatra ao anaty baiboly zay le izy. Zany hoe anjaranao mila tonga en cohérence amin'izay voalaza amin'ny baiboly dia mandeha ho azy ny fiainanao. Amen. Sekoly ny famanana olana androany, le olona teo afa tondro maso ao amin'ny jaona toko faharoa. Afa tondro maso koa ianao androany no latabatry ny tompo. Afa tondro maso. Misy olona mbola nijanona be loatra tao anatin'izay hoe humiliation zay fa mijoroa androany. Manoka androany rehefa misotro ianao sy mihinana nofon'ny Kristy marina dia mandeha any ao hitanao tsara mihitsy fa anondromolotra amin'ny fomba hafa kely indray ny olona hoe andao anaraka ny fa tsy le tondro maso le hoe sotro izay tsony dia vaizandray zao iny dia hivavaka reny efa kely eny sisan'ny fotoana tsika tsisy mahafantatra n'ilay fotoana sy ny minitra sy ny segonda tongava ny tompo tsy aleo hoe miomana aleo tsara miomana izy ary any tena izay aleonareo miomana foana. Amen. Mampatsiahana anareo rehefa avy eo mivavatao amin'ny mpianatra rehefa avy eo veillé amin'ny date veillé amin'ny 30 septembre mbo an'ny famina rehetrarehetra 14 heures ny fotoana fa tsy 15 heures amin'ny 30 septembre samedi 14 heures tsy natony sabotsy akory io fa mety arakaraka izay fotoana fanamasina eo dia natomboka an'izay responsable amin'ny kolonga skolina taty Rinas taty Francien teatsika an' Jesosy tenenina akaikinao avery any rehefa vanina ianao ray aman-dreny vanina ho azy ny zanakao izy mirahavavy mitarika amin'izay zavatra izay misy zavatra ho ampianariny zareo hoentin' zareo no fahasoavana apetraka-Andriamanitra ao anatin'izy ireo zany akory tsy midika hoe pepera amin'izay papa sy maman azafady tena kaikinao azafady samy mitaizany zanany io zany ny premier responsable voalohany indrindra papa aloha dia maman aide dia avy eo miara mitaiza mba ho tonga vanina tsara tena zavatra sarobidy amin'i Jesosy mihitsy ilay izy ary matoa izy miteny hoe atao zao fa atserivanao mila ataonao ilay izy ao tsika ohatr'izay koa eto am-pampireo tafiditra tany amin'ny soins palliatifs ihany koa dia izay koa même refrain le olona mivaly dia mipetraka eo amin'ny pied du lit eo dia tonga dia roahana fotsiny ndana amin'izay anao voaka fa efa maty eo dia gagabe izy olona vo avy miresaka tamiko teo izy ko maty eo fandroahana le ramatoa ndany ianao voaka dia tonga vany izy izy moa zany niantso tamin'izay ao amin'ny chambre d'antom-pampireo daholo zareo zao izy ny professeur hatramin'ny infirmière tsy haiko izay ataon'olo izy fa lazay mifamaty nefa ny zavy avondresaka taminy teo mitsikitsiky tamiko izy dia taty dedeny nalefa tany tamin'izay ndana mitrotanana vaverina izy aminaran'i Jesosy tsy navelany zareo nahitan'ilay faty akory eo tsy nahazo miditra hoe rapitsinareo maka amin'ny faty fotsiny anareo amin'izay le izy ny olona izay mihinana sy misotro ny rahan'i Jesosy fanamasina mihitsy ny tena mipetraka ao anatiny. Amen. Ary zao hoetiko kely nareo amin'ny lacroix rehefa mifantsika teo amin'ny lacroix Jesosy teo fotoana jiola dia ny zavatra nisanga nanamarina n'ilay tena izy hoe za afaka mameneko anotrany ary afaka makineko satria zao tsara mihitsy ny tena mifanay masina raha tsy miala tao za tsy mety maty Jesosy ary ny zavatra netin'i Jesosy na tamin'ny vatany manokana na ny péché tsy vitan'ny olombelona zay no mahatonga izay tsy maintsy aneo sans péché le izy sans tache tsy maintsy vatana tsisy péché Jesosy mihitsy vatany io fa tsy olona. Amen. Zay tsy mahazo ninona na apôstôly na apôstôly na profeta na évangéliste na mpampianatra na pasteur ampiasain'Andriamanitra be azany kokohoka amin'ireny olona ireny fa Jesosy nanolotra ny ainy sy namerina ny ainy izay any amin'ny Roma 8 io fanamasina io nanangana ny Jesosy tao am-pasana izy io fanahy io no mipetra aminareo tena nareo fa raha iova amin'izay ny fomba fijerinareo an'io mofo sy
lafa io rehefa tena mitenanareo fa tena ampisikotsona ny anatinareo an'io mihitsy io androany satria hotsahrovanareo amin'izay manomboka androany rehefa hihinana sisotronareo fa nankoronareo amin'ny esprit tena purifier tena sanctifié tanteraka amen ahoana ny tsisy orantsika an'Andriamanitra no zany zavatra zany miverena foana ao anatin'ny zavatra vitan' Jesosy tout est accompli zany tout est parfait ny dikan'izany koa midika teny tout est parfait efa zavatra efa milamina daholo fa ny problème antsika mifantoka amin'ilay eo foana ianao zany ny olanao fa mivahaolana androany ao anatin'io sekolin'inona androany peu importe ny famahana olana averiko antsika satria be da be mbola tsy narehan'ity ho an'izay nahafantatra n'ireny système anabaka reny boky anankiray izy io dia misy soratra hoe anabaka eto amin'ny voalohany dia misy ny sujet rehetrarehetra fa zao mahafinaritra rehefa avadika eo ilay izy dia ambadika daholo ny réponse raiso ny baiboly fa ambadika daholo ny réponse amin'ny fiainanao peu importe na resaka peu importe circonstance mikasika ny vatany olombelona mikasika ny amany olombelona mikasika ny esprit ny olombelona ao anatin'ny baiboly fa mahatonga Jesosy nanana assurance tout est accompli dia niala amin'izay ny fanahy masina dia maty ilay vatany Kristy maty ilay vatany Jesosy hoe maty fa Kristy lasa namonjy lasa nakalakile tany ambany tany amin'izay nisorona tany amin'ny séjour de mort amin'izay ry David sy ry Samuel sy Jérémie sy ny karazana satria na ny olona tao Jérusalema ary hainareo tsara iny na ny olona tao Jérusalema ary nahita ny profeta nandehandeha teny satria Jesosy namahana azy zareo tao amin'ny séjour de mort le séjour de mort tsy misy tsony ankehitriny soit ianao makany amin'ny enfer soit ianao makany amin'ny ciel soit ianao makany amin'ny enfer tena kaikinao hoe ny éternité ianao soit enfer soit céleste midikany hoe éternité any amin'ny enfer dia tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay fa ny vie éternelle dia le vie eto en abondance tena hoe vie en abondance ny azo Jean 10 zay tombo Jesosy nanome vie en abondance tsy le vie une seule vie on ne vit qu'une seule fois tena kaikinao maintenant en abondance ateveo éternellement Jesosy nampanantenana an'izany ary miteny aminareo azy mety mbola tsy mandray Jesosy sérieux tsara resy Jesosy sérieux amin'izay ary ambadik'io mofo sy raha io koa dia tadidio fa misy an'izay fampanantenana vie éternelle zay vakitsika teo le izy Jean 6 verset 33 car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde satria ety ambony tany tsisy fiainana tena kaikinao raha mbola mitady fiainana ety ambony tany ianao dia fiainan'izao tontolo izao ny anaran'izany vie de débauche ny anaran'izany zany tatavinao tangitangina Ferrari isaky ny sabotsy dia alors valeo Ferrari vao manizaka 86 ianao dia 90 maximum tsy afaka andeha 220 koa tsy afaka manao koa oui c'est bien beau za koa mba tehitangina fa misy be da be tehanana ohatr'izay fotsiny dia hoe c'est ça la vie ohatrany hoe kristianina anao dia mangataka yacht atao inona yacht non sérieux zalany mila yacht satria mila midansy anaovana fetany iny isika ka anaovana fiderana zay le hitanareo ny bokony Jakoba am'izay mangataka anareo dia tsy mahazo satria convoitise le izy eka mila pisehoana io manantsika tsy ohatr'izany efa pisehoana le izy tsy ohatr'izany fa pisehoana le izy hoe za koa ranga ny kristianina koa mila manana yacht tsy dia zay utilité aloha ohatra atao inona manana jet privé ny ianao ary mbola Ile de France aloha vitanao anao za fa andeha andao dia mety jet privé nefa ny Ile de France dia mety automobile amen automobile aloha mety aminao zao dia tonga ny fotoana ny automobile amen
dia mivezivezy tsika fa rehefa mitatra amin'izay mahazo mavitray tenin'izay tsika fa tsy ilaina aloha ilay izy izao misy fotoana ny olona efa tokony hanana azy izao mbola convoitise tena kaikanao mbola convoitise zany totsika verset 34 Jean 6 ils lui dirent Seigneur donne-nous toujours de ce pain zao tenen'i Jesosy je suis le pain de vie izao no mofinaina ozy izy celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif raha resaka momba ny anoana resaka momba ny etaeta verset be tabe loatra no anaty baiboly afaka mamaly an'izay zavatra zay fa zao eto amin'ity Jean 6 ty dia spécial le izy satria zao izy mihitsy ny le mofo ary miprésentena teo mihitsiny fa izy tsy le mofo manina fa izy le mofo ny fiainana ao tsika zany zao raha mangataka tsy mangataka manina fa mangataka n'le fiainana mihitsiny rehefa hihinana mofo anao dia tena rehefa mihinana n'ity mofo ty anao dia tena mihinana ny Jesosy tena ray amiko amin'izay Jesosy ray amiko izy rehefa hisotro anao dia tena rahan'i Jesosy mihitsy nysotronao ary le effet tonga dia immédiat amen instantanément tonga dia misy za tena mifona amin'ilay po hoe andao andray tsy tonga anareo ny lady ny fandraisana tsy ohatran'izany mihitsy ny fomba fanaovan'i Jesosy an'ilay izy ary ny fiangonana tena bonde mihitsy ny le faladiny fandraisana zay eo izy ndraisina satria tsisy mihinana raisana mihitsy no ohatrany mifonako amin'ny fomba fiainanao le izy ngamba satria anao mety mbola tsy zatra le izy ohatrany hoe taimbava fa alao mody rehefa tsy misy mihinana raisina maro zany alao mody rehefa tsisy ninina fa za matoko fa raha nitary amin'ny fanahy masina eto anao tsy eo zany ianao niraisina mandray ianao androany tena tekinao raisiko minjara tenen'i Jesosy je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez point tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi zay le tonga amin'ny latabatra tonga eo tsika dia misy zavatra omena eo car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour depuis verset 41 mandiny antsika qu'est-ce qu'un Dieu et juste murmurait à son sujet parce qu'il avait dit je suis le pain qui est descendu du ciel atriny ao anatin'ny zareo isaka miteny an'izay Jesosy zany ozy izy ka zany ka ndraiky one zasindray dia tezitra foana zareo rehefa miteny an'izany dadalahy Josefa mamanylahy mariko mofo olona atao tonga dia mofo tsotra fiteny tsotra le izy mba anaitranaitratsika any anaty any mihitsy le izy satria ny fomba fiainan'ny olona ndray mitady ohatran'izay fomba mila kisa ohatran'izay fanaon'ny fariseo zay hoe ianao ary olona miaraka lehibe taminay somoa fa tamin' zareo zao mihitsy miaraka lehibe tamin'i Jesosy teny any ane mety miaraka ny lalao mihitsy ary ny sasany fa satria tsy raisiny zareo amin'le teny profetika tonga Jesosy dia tsy hitan'ny zareo mihitsy le vokatra izao no tenen'i Jesosy zao no tenen'ny zareo manko il disait n'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph celui dont nous connaissons le Père et la Mère comment donc dit-il je suis descendu du ciel ahoana koa ny tenenany izany ohatrany hoe ianao zao rehefa miteny za zanak'Andriamanitra tonga dia misy ny frapy be ianao dada sy mamanlahy farazoko tadidiko ny le revonlahy reny dia mienatra tsika aza mienatra an'izany ianao fa tsorova olombelo hoe talohandre azao hoe vavao ny fiainako amen misy an'le mbola namandreny andao irevy kia dia reny hoe fa zao indray ny reviko hoe da koa mba hiary irevy aminay hoe amen misy fotsika mila mahay mamaly sady ampahendrena nefa nytitihean'ny fony any hoe hafa kely koa zany fomba fiteny zany ndao kidansa indrindra
zay mba mamaly doidere maro zany misy famaly tsotra nefany mahakasika amin'ny fiainan'ny olona makitika ny olona ny olona ny menao anaty ténèbre dia nao fa anatin'ny lumière amen fa ianao mila mibriller plus tena kaikinao plus mila plus foana mila mitombo foana isan'andro fa tsy hoe briller dia mimaty fa briller dia tombo eny amin'ny tatao vovonana tsy niteny mihitsy any tsy namina mihitsy Isaia dia avy eo midina 13h12 dia memaisina zay menao tatao vovonana mijanona amin'ny tatao vovonana amen aza mijanona raha tsy efa tonga eny amin'ny tatao vovonana araka ny programmen'Andriamanitra. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 48. Verset 48. Je suis le pain de vie. Izao no mofomay. Izy tsy miteny hoe izaho mofopaina. Izaho mofomay. Tsy mitovy zany. Tsy mitovy zany. Tsara mofopaina. Fa mofonaina hafa. Mofonaina mitondra fiainana mandrakizay. Fa mofopaina mahavoky androany. Tsy mandeha lavitra. Fa ny andrety mofopaina dia davina. C'est comme ça les jeux de mots. Mouftopaina de davina satria nahita mouftopaina nampitomboiny Jesosy izy dia mouftopaina de davina. Jesosy nanana plus mofinaina. Mba tonga saina tena kaikinao tia mihitsy izy mba tonga saina rahalahy mba tonga saina ranabava fandraisana tsy kilalao tsy fandraisana akory dia hoe andeo fandombera hoe misy tsirony tokoa ve le mofo hohaninao io ianao rehefa mijanona any amin'ny resaka sensation dia tsy amponao fa lasa ianao tsy maintsy mividy mofo rehefa avy eo satria tsy mahavoky io fa ny vie éternelle ao ambadika io tena kaikinao vie éternelle ao ambadika io zay vie éternelle zay tena mila takarinao amin'izay androany tena tsy miratsy tsony tsy miratsy tsony any fandraisana tena tonga ny ansisy tao maly inviteo ny olona reo ohatra ka mbola tsy nafantatra an'izany fandraisana zany fa tsy kilalao ilay fandraisana fa mihitsy amen to somary mitabataba kely je suis le pain de vie juste Jesosy tena hoe kaikinao mifono zavatra be dabe koa le hoe je suis io Andriamanitra rero no teny an'izany je suis zany izy se présenté tamin'izay je suis zay ao tsika Jesosy rery ihany mbola sarina vita ny teny hoe je suis ary ny lista atao anaty baiboly anjaranao no mitady azy na ohatra hoe tena malaza tena haitsika amin'ilay je suis zao dia Jean 14 verset 6 je suis la vie je suis le chemin je suis la vérité zay ny tena malaza amintsika fa rehefa mijery ianao dia mise référé foana izy amin'ny le père le grand je suis raha miteny izy ohatra je suis le pain de vie zany mofinaina dia raiso amin'izay izy tena kaikinao raiso amin'izay le izy rehefa mihinana ny mofo anao dia tena raiso mihitsy zany hoe Jesosy io zavatra io fa tsy mofopaina vita amin'ny misy lavaisa tsisy zany le divana misy levure sa tsisy levure misy toka sa tsisy toka ny ao amin'ny fandraisanareo ndana tonga dia mividy jodre zany le vita simplement le izy tena kaikinao tsotra tsy le fomba fomba no tedaviny Jesosy fa le obéissance zay raisinoty le obéissance amin'le hoe ataovy izao fa atsiarovana ataovy izao ary mifanohy tsara le izy tamin'le Jean 2 teo mitaritetakirina teo hoe atao fotsiny izay asaina ataonareo ataovy izao fa atsiarovana ataontsika izy fa atsiarovana an' Jesosy dia kapoka ny aretana nyraisin'le mofo nyraisin'le mofo dia tsy niteny zay Petera zarao roty fa satria le mofo teo izy izy mivatako zay atolotra anareo
teny zaraina izy ino le izy a Jean Ésaïe 50 verset 6 akikely ane Ésaïe 50 verset 6 hitanao le izy Ésaïe 50 verset 6 fa tsy école de guérison fa fandraisandao école de solution. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Lamotsy natolotro la ohatra ka tsy mahay miteny frantsay anao miteny gasy mazava hoe natolotro j'ai donné mon dos. Zany hoe tsy voakapoka mihitsy Jesosy raha tsy natolo ny teny kaikinao tsy voakapoka mihitsy izy. Hitanao izy taony Jesosy efa tonga tamin'ny fisamborana azy izy ny tadiavinareo vao niteny izy de hoe izy zareo Jesosy efa Nazareta vao niteny zany izy tonga dia karapoka daholo fa aveo amin'izay izy nomeny alalana zao fotoana ozy izy anona ny famazinana ataovy ary ozy izy zay rehetra tsy afaka nikitika azy fa aveo nanantona tonga dia nikapoka no le présence de Dieu no le amahandriamanitra azy ka teto dia mazava hoe j'ai livré mon dos atao ina le dos à ceux qui me frappaient. Ao Isaïe 53 verset 4-5 inona ny voasoratra ao juste ao ambadika ao Isaïe 53 verset 5 diakapoka taminy tsy maintsy nisy diakapoka tsy maintsy nidarolohany Jesosy tsy maintsy nisy flagellation taminy zay ianao voasalama. Ny olona zany tadidio tsara ny olona dia tsy afaka aretina mandrakizay mihitsy raha tsy efa ampeheny Jesosy aloha dia diakapoka anatin'ny fandraisana guérison zato isan-jato androany anaran'i Jesosy. Raha ohatra ianao ka salama kosa dia mbola mitondra ilay santé divine tsy guérison tsy mila ianao fa santé divine. Amen. Tena kaikinao électrochoc aoka tsika rehefa ametrahan-tanana dia ampiasao amin'izay le finoana ampiasao amin'izay le finoana azoko le izy zay mandeha amin'ny finoana amin'izay taizam-beary nahitako an'izany tsy école de guérison no fa tsy maninona livreko le izy nisy fotoana nisy an'le boky nanantona an' Jesosy boka folla tadidinareo mba niteny koa Jesosy zanaky Davida mamindafo aminay zafady mba mirano zafady Jesosy zanaky Davida mamindafo aminay tsy nisy fametrahan-tanana tsy nisy fandroana dia fanaovana fetaroa dia fanosolana maso ozy Jesosy mandeha any ilay misolona dia efa ao izay zavatra tokony atao amin'ny selon ny Ancien Testament. Inona voasoratra ao anatin'ilay Baiboly mba manala verset pasteur teny am-pandehanana teny kaikinao teny am-pandehanana zany hoe tsy instantanément zany nreto nahita fa teny am-pandehanana ka misy fotoana ianao metran-tanana mety tsy azonao le izy fa mandehanana amin'ny finoana amen. Ao tsika voray zay mandehanana amin'ny finoana fa efa sitrana ianao ny obéissance anao sy ny reconnaissance anao kosa satria todika tany amin'ny apôstôly izy aveo ngamo tsy folo le boka teo ko maninona teo samaritana anankiray no verina fa nakaiza dia jiosy sivylary tsika no norgay tena kaikinao mitandremy ianao amin'izay zavatra zay ka Jesosy zany dia niraisiny le mofo izy le pain de vie dia nyzarainy mihitsy natolotro fanikafana amin'le ahafahana andraisantsika raisao le mofo le nyzarainy iny lalana misokatra amin'le ahafahany satana midaroka azy amin'izay raha tsy nanao an'io sainisain'io zany intouchable Jesosy fa noho ny natolon'iny le izy j'ai donné mon corps dia nyzarainy tamin'izy 12 mirahalahy dia natao daroana amin'izay izy mba nivana fanasotranana ny fanasotranana hoe salut encore tena kaikinao fanasotranana salut encore famonjena ho an'ny nofo satria mitanjony satana ho an'ny nofonao koa ary dia le fahalovana zany hoe pourriture pourri izy mieritreritra be mihitsy hoe rehefa ho pourri mivatan'ny olona anankiray dia hoe vita fa nomen'Andriamanitra le solution corps iny
incorruptible. Tena ndraikinao hoe mila hainao zany. Rehefa maneno amin'izay ny trompette amin'ny enlèvement dia io corps corruptible io raha ohatra ka tsy maty ny olona. Io corps corruptible io dia miakatra dia eny ampandehanana eny lasa mivadika corps incorruptible. Dia kivo satana hoe le tsy maty tamin'ny aretina indray le zalahy, tsy maty tamin'ny aretina le raha vehivavy io. Tena ndraikinao zaza e mivata tena Kristy. Ianao mila misokatra mila misokatra amin'ny masom-panahinao fa ty vatanao ty mika tempolon'ny fanahy masina fa tsy tempolon'ny aretina, tsy tempolon'ny fitsangajangana tsony, tsy tempolon'ny tsy fisiana tsony, tsy tempolon'ny faharatsiana tsony, fa tempolon'ny fahatsarana. Amen. Tempolon'ny fahazavana, tempolon'ny fahamasina, tempolon'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ianao témoin an'Andriamanitra ty ambony tany ianao hoe à travers toi, à travers ta vie, à travers ton témoignage, ny olona lasa manantona an'i Jesosy. Rahatsika Jean 6:49 itsiny Jesosy kely amin'izay indray ry zareo jiosy satria ry zara jiosy scribe fahasoso ny sadiseo raha resaka lalàna dia mpivavy. Au fait mpivava fotsiny fa ny fiainany zéro. Amvavy izany fa rehefa dinihana amin'ny fiainany tonga dia zéro sur 20. Dia mitsiny Jesosy vos pères ont mangé la manne dans le désert mais ils sont morts. Ndrazanareo mihinana amin'ny manantany nefa maty any satria naneny désobéir an'Andriamanitra, tsy nanao ny volonté an'Andriamanitra, tsy nino io Andriamanitra kory. Efa miracle folo be zao nasesy tao Egypte namaizana any Egypte. Fay ny Egypte tamin'ny taranan'Israël, fay tsy taherika Israël mihitsy ny Egyptianina. Madaka ty ny androany mbola manana kakay amin'izany foana ny Egyptianina. Fa zao tsy nampiova ny zalala izy, maty any izy. Et nous amin'izay Jean 6 verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel. Mbola naverina ity le mofo izay midina avy any an-danitra zalahy, tsy le mofo topaina nampitomboky omaly, le mofo dimy efa levona izay fa ty le mofo ny se présenter amin'izay. Voici le pain de vie. Nanolotra ny tenany izy. Ty le tena mitondra aina ho anao, ty le mitondra aina ho anao, ty le mitondra aina ho anao. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Ty le mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Ny fihinananao an'io mitondra famelombelomana any anatinao rehetra any na ny vatanao azy. Raisy vetivetika ane Romains 8 verset 11. Romains 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, c'est là, d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Fara Christi raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Rehefa mihinana sy misotro an'keo anao le fanahyn'Andriamanitra, l'esprit et vie, le fanahy io koa miditra ao anatinao dia mitondra famelombelomana izay maty rehetra ao anatinao. Raisy amin'ny anaran'erin'i Jesosy izay maty rehetra ao amin'ny fiainanao velombelona ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Zay cellule morte alao mivoaka dia soloina izy. Raha misy globule rouge mety tsy ampy ampiana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny globule blanc-nao koa izay tsy feno fenoina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy ampy fer anao na tsy ampy magnésium fenoina amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny fanahy masina dia fataterahana. Ao tsika fanahy masina dia fataterahana. Ka raha ohatra ka misy zavatra hoe tsy ampy dia fenoina. Raha misy zavatra mihoatra dia ampidinina. Ohatra hoe tosodra miakadrakatra la mihina amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ndraikinao dia leo masina ianao milaza fa mino an'i Jesosy.
nefa tsy mino an'izany nga misy zavatra mahagagatsi ain' jesosy izy rehefa miantoka ny fahatanterahany fahasalamanao ahoana ary ny tsinoko sy hinanako an'io hoe rehefa mihinana an'io vatana io a satria ianao no namaky an'io jesosy dia azoko le fahasalamana mandrakizay mihitsy ary fahasalamana 100% ary fahasalamana mandrakizay mihitsy manongoteny aza tsongona anao taika androany aza manongo vazay androany fa mitenanao tsongona inona sy ty mandetika misainantsika manko tena mandeha lavitana tsy tokony aleha mihitsy tena tenentsika foana aza miasa saina fa miasa finoana amin'izay anga alleluia io ka mazava be le izy a tsy mandeha reka Verset 51 de Molana Vernière, Jean 6. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Quindi che noi le scienze fa panatena pokaty za tena mitenenao aza mizy lazainy science sy ny lazainy zay nazana za zany averiko aminareo any zay zavatra zay titrana magazine tena diso koa tak'izay tena nalaiko sary le izy fa raha mbola mahita manaraka dia alaiko sary mihitsy maintenant chaque personne peut vivre jusqu'à 500 ans et la professeur sy ny journaliste nanao an'io tsy mahavita mihitsy ny 70 secours 500 ans io nampromety avan-dana jesosy afaka mameana mipromettre anazy éternel satria ilala vie éternel izy ny afaka mamea zany tena takinao jesosy any ny afaka mamea zany zao toy zao ny tadidy fa manao expérience mba hiaina éternel zany ny adivany amin'Andriamanitra zany ny adivany amin'Andriamanitra satria mba nahita chloroquine izy dia mba miseho milay amin'Andriamanitra hoe tsy mila fametrahantana zany chloroquine dia vita paracétamol no Madagasikara sady manasitrana areti-kivo manasitrana aretina sofina marary mbola paracétamol mahita mihitsy marary dia sy paracétamol dia mahagaga le izy fa tena azy ohatry le sitrana tokoa le olona satria le izy ino no inaran'tina placebo be le izy vao mitongavako paracétamol io tonga dia salama mampiasa finoana izy fa niankina amin'ny Andriamanitra paracétamol zay mahatonga ny zala amin'ny entreprise pharmaceutique indrindrindra fa aty Europe tena taikinao mila fametrahantananao ny olona ariny zany manana fahenjena tsara mihitsy mametrahantanana any ampiasana sy ny ampianarana tsy mikikika tsy mila mikikika ianao au nom de Jésus Christ mitsika ianao dia je te dis Jésus tsy le fikikazana le izy fa le autorité sy le puissance amin'ny masina amen zao no mikikika izy satria izy mpanokatra lalana fa rehefa tonga amin'izay le olona mandeha ambony lalana tonga aminao rak'izay ny fonao zany fanaon'i Jesosy mahafinaritra izy simple be mihitsy fomba fiasan'i Jesosy tsy mila mikikina Jesosy simple be mihitsy fanaovany azy mahafinaritra le izy disciple accompli comme son maître d'autres ou accompli comme son maître comme le maître zay le niratsika teto tu es le maître fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux tu es le maître utilise-moi fotsiny eo mivavaka dia mba ohatry zany et le pain que je donnerai c'est ma chair tonga dia nitsoro mihitsy ny nofo que je donnerai pour la vie du monde vao maina ampapofony nianiakatra any degré ny sakay teo amin'ny orony zala là-dessus les juifs disputaient comment peut-il nous donner sa chair à manger fihinana koa zany ataon'le eo ahoana koa na meny nofo nohantsika verina indray le en vérité
tena kaikinao lazaiko marina dia marina aminareo izy jesosy raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rà nareo dia tsy miainana dia tsy manana fiainana ao aminareo point anankiray grave be koa io ny fihinananao fandraisana fihinananao nofony sy fisotroanao ny rano dia mampisy fiainana ao anatinao fiainana tena hoe fiainana atoaniko fiainana mba tena kely ilay ankizy mba tsy mitabataba zafady tena zafady stricte kely tsika fa sao dia afabara afaka misy manampy izy zafady mila entitrentitra kely mitenany zareo fa tsy tafavoaka ao tsika venatsika en vérité je vous dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme tena nyteny mihitsy le nofony et si vous ne buvez pas son sang vous n'avez point la vie en vous-même tsisy fiainana zany hoe ny olona tsy mandray zany dia tsisy fiainana ao anatiny tonga me fiainana fiainana be dadeo sy jesosy mila mampieritreritra zany antena kaikinao mila médité an'izay za mila médité plus an'izay zavatra fa ahoana zany rehefa tsy mandray zany dia tsy misy fiainana ato anatiko jesosy mihitsy ny tena izy fa rehefa tsy mihinana nofo tsy misotro ny rano dia tsisy fiainana mahatonga sainy zany zavatra zany celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54 à 16 ans. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay ary izao ananganazy amin'ny andro farany zany hoe ohatra zany ka miala ety ambonin'ny tany tsika ka mbola tsy tonga jesosy dia atsangantsika hiara-belona mandrakizay tena kaikinao aza mifikitra amin'ny fiainana ray fa manana fiainana be da be jesosy ho anao ary fiainana mandrakizay alleluia any tsana hoe bonne nouvelle tsy manome toraka bila ohatry ny naza hoe nahita étoile anankiray misy rano any amin'ny étoile ny Pluton et alors planète Mars ary mandany 5 milliards mandeha ny minotro aller-retour 5 milliards netanao olona firy no tominao any amin'ny Pluton tsy mbola nisy tonga tany mba afantatrao ary misy zany existe zany planète Pluton zany marina zany misy foana ny olona miseho be saina be 1 milliard d'années de kilomètres zany ary vinavina fotsiny zany vinavi tena vinavi ny jesosy ny tena ataoko hoe science exacte izy mihitsy ny tena andeha any an-danitra dia akanareo ny toerako ny tenanao zany antsona hoe tena exactitude amin'ny zavatra vérité mihitsy alainy eto ambony tantsika dia hoentiny any amin'ny ciel tsy mila mandony eneny tena kaikanao tsy mila mandony eneny tsy hoe tsy maintsy mandoa dimy akory tsy any amin'ny fandoavanao dimy akory ny billet tsy any amin'ny fanaovanao fanatitra akory le billet ohatrinao zany zay totaly dimy akoatra amin'izay tena mbola tsy ampy 50 000 euros tsy any mihitsy le aloha fotsiny dimy za ohatrany ohatrany hoe tsy ampy zany le frais tsy mily tsy afaka atao crédit tsy lasa mihitsy ny olona kasiriska kaikanao zay le grâce divine mila takatrao zany zavatra zany grâce izy mihitsy ny fampanantenana impossible makana raha tsy mandalo amiko nareo dia tsy tonga nareo Jean 14 verset 8 6 7 ka 14 6 ok aika 8 izy lehibe dia nda flip merci laika tsara mihitsy mahay baiboly amen 55 Jean 6 55 car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro ary mampiditra anao anatin'le fiainana mandrakizay ny zavatra
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Rehefa mihinana mofo anao dia inona zavatra mitranga? I mofo makaiza lasa miray amiko. Marina ve zany? Raha misotro an'io anao dia tonga dia migraba kely amin'ny tany rery lasa ray amiko tena kakanao ohatry izay koa Jesosy. Rehefa mihinana azy ianao dia io izy ao amiko zaho ao aminy. Rehefa mila tena misy sokafana mihitsy andro any masom-panahintsika fa ndraindraytsika tena kesina be mihitsy. Fandraisana hono e dia tonga eo tsy izay fonako fa tsy misy mihinana miova. Tsy mety mila miova amin'izay no mikaloany tsy maintsy miova. Amen. Raha miditra androantsika zany atao amin'ny Bethléem tsika androany atao amin'le maison du pain. Le mangeoir efa nisokatra efa napetraka tao Jesosy hoano izy. Fahitakonao hoano amin'ny fahalalana feno fa Jesosy mihitsy nle hoaninao ary ny rano mihitsy nle sotronao. Fa tsy hoe andeha tena nahazo fanasana taminao taiza anao mividy an'le mofo dia taiza anao mividy lasa franc-prix indray no mahazo pub. Inona ny marika an'le jus fanaovana an'ilay izy am'vidana fotsiny. Hoe tena tsy maintsy tropicana izy tsy maintsy bio ve le izy mbola diso mbola plus ve tsy any le izy tsy fombafomba olombelona tsy nalan'olombelona. Andriamanitra Jesosy mihitsy ny institué ale izy. Raha ny antsatsika omaly dia zao ny olona tany any ancien testamentaire dia ny fanavotana raisinoty le nofony no miarovana azy tsy ho faty. Le nofon'le agneau le nohanina le grillena dia nohanina ao tsika. Ary le rana le nisoritana teo amin'ny tolanam-baravarana mba rehefa tonga le ange destructeur dia tsy afaka mikitika. Tsy maintsy nanao an'izay koa Jesosy hidirana amin'le nouvelle alliance. Tena raisinoty izay rehefa niditra amin'le nouvelle alliance Jesosy dia tsy maintsy nanao ohatr'izay akeo fa nanolotra ny tenany izy. Zay no instituena an'le nouvelle alliance. Zay no nahatonga azy nitenan'le radio izy ity no alliance nouvelle. Inona ny zay ay bokiara Mosesy dia nahazo an'izao lalàna izao ozy izy ho avy ny fandringanana atao voatra ny tableau kely le izy ohatra ka afaka manoratra ianao ho avy ny fandringanana. Fandringanana zany tsy maintsy nisy tamin'ny ancien testamentaire ary izy koa le izy amin'ity amin'ny nouveau testamentaire. Le fandringanana io tsy maintsy mandalo satria anatsivana ny manompo sy ny tsy manompo azy Andriamanitra zay anazy sy tsy anazy. Alevako moramora le izy atao may koa lasa détaillé kokoa. Dia nasain'Andriamanitra naka agneau pur sans tache Mosesy. Ozy izy rehefa vovononareo le izy dia misikinareo etsetratretra misy zavatra misy rituel be da be le izy tamin'izay satria lalàna tamin'izay zany fanamboarana ny fony Israel satria mafiatoka be loatra zareo. Dia nigrillena le izy dia nohanina. Le rano ino ny fanavotana ho an'ny nofony. Ao tsika marika an'le fanavotana ohatrany hoe ao amin'ny Exode 15 verset 26 zao misy an'iny hoe za no Jehova Rafa, zany hoe za ny Jehova mpanasitrana anareo. Alliance zay iny nofon'le agneau nohanina iny ho an'ny nofony fa le sang kosa ho an'le âme mba tsy ho voaringana. Satria tamin'io rehefa mandalo amin'izay le ange destructeur ka tsy mahita an'le raha maty. Tsy maty daholo ny olona fa tamin'izay ny lohan'ny premier-né. Aty amin'ny nouveau testamentaire mba hanasiavana an'le nouvelle alliance ihany koa dia ny rahan'i Jesosy io le sotontsika io petraka teo ambony latabatra izy. Zay le teneniko anareo hoe rehefa manao contrat tenenikakinao rehefa manao contrat rehefa misy alliance zany rehefa misy alliance dia tsy maintsy misy rano sotro dia misy sakafo hohanina foana. Remarquez ça na grande entreprise izy na petite na PME izy na iny misy contrat foana. Natoko hoe mpivady mbola mpifamofo ary dia manao hoe anao rendez-vous kely any amin'ny resto satria misy contrat ho signiavina eny amin'ny pipiky.
aotsika tsara kosa zay mafary misy contraosiny avana ny pilipika dia tsy maintsy mena sakafo sy rano kely aloha raha fotsy resaka mahay mamelona anao tsara veloko foana ianao misy contrat lay izy dia ozy izy koa za hitaiza zanako koa za ndray zanako ho any ko tanao misy zavatra zany zany mbola tantara lavabe koa zay fa atao fotsiny hoe alliance misy alliance ty alliance dia rehefa ninstitué an'io jesosy dia ozy izy tia ny nofoko raiso ary tia ny rako dia famelana ny heloka ozy izy ataovy izao fahatsiarovana raiso amizay rany le 1 Corinthiens 11 verset 21, fibébessana kely aloha. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, ça passe. Et là, enfin, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Toetenentonareo misy ny olona tonga ao dia tsy mifantoka amin'izany fandraisana vatany Kristy sy ny rano Kristy rano Kristy vatany Kristy amen rano Kristy amen tsy mifombafombanao ivelany mihitsy le izy mikoranao désiré mihitsy hoe tena Jesosy hoe mikapoana sy ny daroana basiko fanasitana zany ny zavatra titaviny Jesosy eo anatrihan'ny fandraisana fa tsy hoe niaritsandransika dia andray asa mandray azadiny ny rakitra ny fandraisana sady mifampanararaotra mila izy satria rehefa mifandraisana koa misy olona tsy tia mihitsy tsy maninona zany satria tiany anazy be da be satria firy ny rakitra rehefa fandraisana tsy ray mihitsy telo raha ohatra ka 500 amin'ny andavanandro mety ho 1500 nisan'ny olona rehefa lahady fandraisana 3 fois 1500 na 1 euro avy fotsiny rehefa iny zany sady valoko mihitsy amin'io tekinao mila tonga saina ianao maro zany za tsy mamily anareo akory hoe maninona mahita ariaroa atsy ariaroa euro midikan'izany tsy mibedy amin'izany atao kaikinao tsy mibedy amin'izany tsy ao anatin'ny fotsika le izy misy fotoana ary afaka tsy mamenao tsy fanerena zavatra ataotsika eto ao tsika kaikinao ianao tsy terena samy libre tsika amen fa tiako tsapanao fotsiny ny olona lasa fombafomba be lasa business le izy mifarany taotsika mihitsy business le izy mifarany ianao tokony ianao raha vao berger zany ianao tokony hoe mitsangana ve mifanahany taty mitsangana ve mifanahany tonton zany no tokony sosianao fa tsy hoe dato adimy tsy any mihitsy le izy hoe SMS taty aizany tsy nahazo seky za miteny anareo fa misy manao an'izany matoa amiteny efa narea olona mitomany amin'izany mihitsy misy mandondona any ambaravarana tompo pasteur miteny anareo an'izany fa za tsy nanao ary tsy anao koa satria tsisy dikany ka alaiko daholo midimo anareo nefa tsy ampitombo anareo sasera koa no feno vola foana io io kitapo izaky ny ala eto sasera koa raha ohatra ka mifanahanao mirehefarehefa ny tany sasera rien tenikakinao sasera rien aleoko mandeha mody tsy misy afa-tsy 5 euro ohatra ao anatin'io nefa enao libre mivoaka ery miprie tsara ianao mivoaka ery ka tsy terena ny olona anao an'le izy izy mitereko anao dima te tsisy hoe terena ny tompo zany tonata ny Jesosy raha misy tena teneno ka teneno zany terena eo anao dima tsy terena ny fanjakan'Andriamanitra
misokatra amin'ny varavarana fanjarantsika no misisy teo anatin'ilay izy izahay telo zao moa zay fa efatra raha ny tena tiako mihitsy tsimoka kely aloha zara amen efatra zao ny ekipe 4-4 taloha tricycle zao 4-4 tricycle tsy matakavakarana fa tena enjanako zao fa 4-4 dirina amin'ny kravaotona dia lasy zao amen fa mandefa dimy mana ny pasteur Rodolphe fa tsy tapaka zahay tompoko amen inay tsy maintsy alefa any satria averiko ihany satria tsy maintsy miray amin'ny sofosa foana zay fa ho anareo koa sy nareo ndray tsy maintsy miray amin'ny sofosa aminay mifonako fahalalana spirituel zany na biblika zany atikako zay tsy hitako tsy mitory vola akory zany miasa tsara pasteur Ronja tompoko ao fotoana tsy otra zany tsy ny fomba fiainanay amen aotsofina rano hoe moaingana koa arakaraka ihany koa le izy ho tena marina tsy ny programme an Jesosy ihany arakaraka koa le izy hoe fanilina mihitsy hoe zany toetra zany amen ao tsika parenthèse iny mihitsy tsika hoy izy bedesiny verset 22 satria lasa fombafomba tena kaikinao fombafomba n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Testa be mihitsy ny Paul je vous louerai je vous loue point du tout juste testa be Paul satria tsy fantatry ny olona mihitsy hoe inona ny dika amin'ny mofo inona ny dika amin'ny raha reo vao tsy fantatrao io tsy misitaka ianao na tenenina foana tsy takendiranao ty ny voanao eo tena takinao miova dia teneny koa izy miova mafinaritra miaraka amin'ny tompony hoe manitsy izy ka tenenina kakinao raha tsitsina ary ianao izany mihitsy ianao jentrisa tsy maintsy sika samitsika ihany mifanitsy sy mifananatra satria tiako ianao raha mba hahitsy ihany koa ny lalanao isitaka an'izay sitrahana tokony hositrahanao ihany koa ao anatin'ny baiboly manino Jesosy ny instituer io mitsaty ny teny mihitsy hoe ataovy izao ho fatsy elovanahy mila matiary foana ianao mila reconnaissant foana ianao fa ny vatanao io hoe tsy mifanaovanao sport mahatonga anao ohatran'io tsy ny régime drastika sakafo neny mahatonga anao salama ohatran'io hoe tena isan-kalana ka raisiko mihitsy fa vombo dia dioviko ty ivelany c'est Dieu qui s'occupe de ça tsy diko mihitsy ça misy foantsika verin'Andriamanitra amin'ny plasy mihitsy ka za zao tena mitory momba ny fanasitranana Kristo ary tena tafiany satana tamin'ny ina zay tena rahaty apandisy na raha velona mihitsy fanandresy no ny finoana amen mifikitra hatramin'ny farany amen na hiala mbaky ny aina dia mba mifikitra hatramin'ny farany tena kakinao na hiala ary dia mifikitra hatramin'ny farany izany le nataony sadraka sy misakasabetina boa na ohatra hoe rarakary ny finoana hoe na dia tsy maintsy hilatsaka ao anatiny io zay zay tsy ekoka amin'Andriamanitra elahy zany na ataon'la 15 mètres ary volamena pure ary io zay tsy ekoka hoy izy Andriamanitra midina ny anjely tsy mahazo kitiky ny afo reo avolombelona ary Nebukadnezara mila mahita an'izay mihitsy hoe zany tena Andriamanitra nahita Nebukadnezara sa tsy nahita nahita ahita koa ny olona nivelany manomboka androany amin'ny fiainanao io amen mila mahay mijoro anao le audasinao mila mijoro azao aza mépriser tsony ny fiangonan'Andriamanitra manao tsinitsinina fiangonan'Andriamanitra mihitsy manome enatra mihitsy olo zany dika an'izany le hoe tonga ao na dia mihinana sy misotro fotsiny tsisy dikany akory ny zavatra raisinao fa tsarovy dia nahitsiny amin'izay le izy tena kaikinao zay rehefa nitsiny fa tsy kritika za kritika le izy dia navelany Paul teo fa naveriny tsara izy verset 23 iny any koa car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et dans la tikato après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps tena kakinao io le nofony izy tena voici le pain fa voici mon corps le mofony raisiko teo izy zany amin'ny masonao visuel le izy c'est le corps du Christ izy any spirituel
ary zay no tonga azy tena mémoriseo foana zay zavatra zay mémoriseo dia méditeo fa hitanao vokatra aorianany androany ainao tsy salama io fahasalamana feno mikirina amin'ny fiainanao ary zao ny ahafantarana ny olona hoe mivivre en abondance rehefa mitantarana izy satria mivivre en abondance dia mikirina koa le ana makany amin'ny olona dia sitrana koa le olona amen raha olona tsy manana pe satria izy rempli de pe vao mikitika ny olona dia mikirina le pe dia misava ny ténèbre satria tonga koa ny lumière alleloia formena ianao tena kaikinao vandrao tsara mihitsy ny masony ianao formena mba hotokoatran'izany faza mijerijery ny pasteur ao ahitany pasteur alena metra tsy za mihitsy tsy za jesosy le izy mafinaritra ne miaraka amin'ny jesosy formentsika mba ho tonga tahaka azy fa tsy formentsika ho tonga tahaka anahy ao tsika be be ny olona midoka hoe c'est moi c'est le petit moi ino hoe mini moi c'est le mini moi vous n'êtes pas le mini moi vous êtes Jésus amen alleluia zany ny formena antsika za tena mitalelasy vehivavy tsy miotsina ntsony manomboka androany ary vonina androso tsy mitady ny soa azy fa mitady ny soa ny eglizy Kristy sy ny any hafa ianao le izy fampiarabahana amparabona kaikinao faly miaraka aminao raha soa fa miaraka aminao koa tsy mifaminga antsika aza mifamingaminga antsony aroka koa mba mifakazaka koa re mety zakanareo mipetraka fa za mizaka nipetranaireo ao tsika izy atsika le izy verset 24 après avoir rendu grâce le rempli efa nitenamika atsika teo faites ceci en mémoire de moi amin'ny teny gasy izy ohatra ka tsy mahay ianao izao nataovy atsiarovana ho fahatsiarovana 25 de même tena kaikinao mbola nisy faharoa le contrat misy mamako tonga dia mainka vity zay inona le izy nena le fanasitanana ihany dia ampy nena le tafiditry lanitra ihany dia ampy tena kaikinao nena izy rehetra amen rehefa mba mandrombaka dia mandromba hitaholy rehefa sy romba izy rehetra efa teneniko foana nareo fa tsy miety tsony ndandray izy fa nitsy tena be kosany le izy pasteur mofrainy anako androany fa tsy miety zany amen efa hoe natokana ho any zanak'Israely ny mofrainy jesosy mihitsy ny tena mofrainy mofonjazy ianao tsy takananita ianao tsy kananita oui natakatra be izy tamin'ny andro-tenany hoe nahazo finoana anazy tenaka tamin'ny jesosy mihitsy izy fa ianao tsoky zay tsoniny ianao fa efa nomena le mofo naina fa tsy mofopaina fa nomena le mofo naina dia aza maka mietina aina fa tonga dia vie éternel rombay amen nena le viety fotsiny dia ampy anazy jesosy ina le viety notrano dia efa automobile ray dia vady dia zanaka lahy dia zanaka vady ok ça me va Jésus ampy anazy zay le vie éternel alors dans 60 ans tsika afaka miresaka indray ahoana indray no avy hitanao zay le sony be da be tonga dia sony avy benso daholo vy tamin'ny vie éternel mihitsy amen aza miandry an'Andriamanitra fotsiny hoe nenazy ao le fanahana ny tarikasiko ny tena antonalo tena kaikinao tena kentrina be anao zay limité grave mihitsy mahazava anao zay fa miteny jesosy fiainana be da be fiainana éternel dia mba sokafo reny masom-panahy dia rombay le izy amen ao tsika après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance mila sinamarika foana zany tolanam-baravaratsika ary lizy le tolanam-baravarana natao tanana ny taloha fankehitriny le tolanam-baravarana etapolo fany masina amen ty
ty raha ty rehefa mikrinao anatsika za tena miasorianao mihitsy fa na ny ADN anao raha marary raha misy olona marary raha ko mandehana manao test fa miovatra amin'ny groupe sanguin anao mihitsy raha ilainy zany fa tsy hoe midetaka korytsika ka miteniteny zany fa samy tenenay satria lanja ny raha nalatsaky Jesosy io hoe mihoatra lavitra noho ny fividianana tsika ilainy olona. Alléluia. Faites ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Pas de ça, hein? On attendra ici. On attendra ici. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Les annoncés les morts, ils annoncent une résurrection d'un Dieu. Satria vavolombelony résurrection ihany koa anao amin'ny alalany fandraisanao azy sy fiainanao ao anatin'ny famasinana sy ny famarinana. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Désolé, tsy mahafantatra ny sansan'ny le corps, tsy mahafantatra ny sansan'ny le sang du Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Teny ndraikinao aoka mantatra ny tenantsika sika. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany mba tsy mamantatra ny tenany izy. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, nous présente étiquette sans eau, pour la tabattre, c'est le corps du Christ. Ary ianao membre ny corps du Christ, tena ndraiky anao tsy maintsy mikirina ato anaty koa zany le rahan'i Kristy. Zay za vao valable hoe corps du Christ. Hitanao re rehefa manao grefy, raisinao fa fanoharana mahafinaritra le izy. Rehefa manao grefy zareo scientifique dia tsy maintsy misy zavatra mitovy sa tsy mitovy. Inona tsy maintsy mitovy? Groupe sanguin. Hitanao re? Ka ianao raha milaza fa amin'ny appartenir an'i Kristy kanefa tsy maintsy groupe sanguin ny zaty zanany. Dia lavina ianao fa satria ianao fa nandray fanahy masina même groupe sanguin amin'izay zanany ianao ray daditsika mbola fa mikirina ianao dia renouvelé foana zany le alliance isaky misotro sy mihinana ianao. Alléluia. Diserinao tsara ny corps du Christ rehefa mihinana ianao. Hitanao somary mahatakatra kely any anie le olona hoe raha vao misy marary dia mitondrasana fandraisana fa tsy ampy le izy indraindray, tsy ampy le fahalalana. Fa ianao zao no afaka mitondra le fahalalana plus amin'izay manaraka. Amen. Aza matahotra mihitsy na olona jetilisa ary dia hivavao izy dia teneno hoe Jesosy afaka manasitona anao. Amen. Mety ao tanany izy no fandraisana izy dia teneno mihitsy Jesosy manasitrana anao. Afirono ny tenanao amin'ny Kristy. Ahita vokatra ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Avokatra ampitola gaga ny hafa mihitsy, ampitola gaga ny na scientifique ary, ampitola gaga ny jetilisa sy ny fianakaviana sy ny ankohonanao satria marina le Andriamanitra sy velona Andriamanitra tokoanao. Amen. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Satria tsy midiscerner le corps du Christ. Mazava ve izy? Ianao zany rehefa tsy midiscerner ny corps du Christ hoe satria fombafomba io e. Ohatran'ny hoe fombafomba ny anaovana baptise, fombafomba dia atao confirmation, fombafomba dia communion solennelle, fombafomba dia ina koa communion je ne sais pas quoi. Tsisy vokatra mihitsy ny fiainan'olona, tsy miova mihitsy ny fiainan'ilay olona. Tena ndraikinao miova fanavaozana. Inona le mois 2 nouvelle dimension, ça dit dimension supérieure. Miakatra level ny dikan'izany, mitombo ny dikan'izany, misy lalana miova, misy fampisainana miova. Amen. Oh Jesosy, loatsika hitsangana. Ataovy ampy antsika ny la croix, l'œuvre ny croix. Ira vao hitako teo ty fandao hianatra n'le izy
ovy ampy anao croix en Jesosy. Atoloran'i Jesosy ny fiainana. Tsy misy fantsangako velona de l'empire de ma vie. La croix seule m'a suffi. Alléluia. Merci Seigneur. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. Afin de te connaître, tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix d'un seul de suffit. Rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Pour moi sans valeur, j'ai mesuré le prix d'un seul de celui-ci. Tadidio tsara ataovy raha tapisaka ao anatin'ny fiainanao mihitsy fa ianao io no salama dia no vatan'i Kristy izay mitondra ny aretina rehetra.
importante complication fomba fitenenana amin'ilay aretina. Jésus mora tenenina J-E-S-U-S. Appelle le nom précieux de Jésus qui va vous libérer de toutes sortes de maladies. Les enfants, au devant. On se calme. On se calme. Restez là, peut-être. Otsik. Sainte œuvre. Salvatrice nataon'i Jesosy tamin'ny vatana. Izy 50 verset 6 teo. Fandaroana sy ny kapoana izy atao veto ambany mba handovanao fanasitrana. Nofony Kristy rehefa ihinana ianao, ici œuvre surnaturelle, là j'en suis sûr et certain à 100%, tena mandray nareo. On ne boit pas, on ne mange pas, on tient. On ne regarde pas les autres. Fermez les yeux des enfants. Asiko zany, eritrereto ny vatan'i Jesosy. Aza mieritreritra, aza matahotra an'izany rehefa manomboka 40 taona dia misy an'izao aretina izao tsy raharaha akory izay anarana. Je m'en moque mihitsy. Je ne m'en fais pas. Tsy manana souci an'izany mihitsy ny amin'ny hoaviko satria Jesosy efa nidaroana sy nikapoana. Ary raha nompo azy mandrakizay fatako fa hiala ao anatin'izany santé divine izany izy. Atoloro ny vatatenanao, atoloro ny vatatenanao ho sanctifié fa rehefa hihinana nofo Kristy ianao dia ninona tsy sitrapon'Andriamanitra dia iongotra hiasotra amin'ny anara maheran'i Jesosy. Ny alliance efa vitany tamin'ny daroana nandraisana an'izay daroka sy kapoka izay raisy ny vatatenan'i Kristy arahana amin'ny anaran'i Jesosy. Fermez les yeux, enfants. Prie pour la santé divine que Jésus vous a accordée. Ce n'est pas un jeu. Reconnaissez Jésus. Merci pour la santé. Merci pour la santé divine. Merci parce que tu me guéris maintenant même. Tu connais même le nombre de mes cheveux, même la longueur de tous mes ongles. Merci Seigneur parce que je suis en bonne santé, parce que tu as payé pour moi quand tu as donné ton don pour me guérir. Sotra Jesosy ny amin'ny vatatenanao izay natolotra ao. Matoky izay fa na ny ADN-nay ary dia mioby sy mifaly aty amin'izao kehitriny izao midera sy mankalaza ny anaranao ilay mpamonjy anay. Raiso ny kopa fa rahan'i Jesosy Kristy ty. Raha izay mariky ny alliance nouvelle andovanao ny vie éternelle. Anesorananao ny any amin'ny mort éternelle na fisarahana mandrakizay. Alliance izay nisoniavina tamin'ny fanoloran'ny ainy teo Calvary fa kosa nitsanganana tamin'ny andro fahatelo. Anamarinana fa voadio sy voasasa ianao. Rehefa hisotra anao dia manana conscience fa voavelany elikao dia mandeha agny dia aza manao tetsoa. Fa voasasa fa tsy voarakitra tamin'ny rano biby fa voadio tamin'ny ranonjanona kondra rano zanak'Andriamanitra ary voafafahevoka tanteraka ianao. Isaor'Andriamanitra raiso azotroy. Père Céleste, les enfants boivent. Fermez vos yeux. Père Céleste, au nom de Jésus, merci pour ton sang qui efface tous mes péchés, mes iniquités. Je suis ton fils, héritier de Dieu
co-héritier avec toi, Jésus-Christ. Je te suis reconnaissant aujourd'hui à jamais de la vie éternelle que tu m'as accordée. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra sy mampizaho ahy. Fahasoavan'Andriamanitra sy mampizaho anareo. Amen. Mazava amintsika tsara zay lesona androany. Nandray ianao androany. Tena ndraikinao nandray ary feno mikapokako mitobaka mankany amin'ny ankonako mankany amin'ny fireneko amin'ny anaran'i Jesosy. Sandrato mivavaka ao isaoranao ny latabatra tompo izay mivelariny taminao. Raha eo misaotra anao zahay makasitraka ny amin'ny nofinao, ny amin'ny ranao, ny ainao izay natolotra ao vavolombelonao Jesosy, ny amin'ny fahasalamana izay eto ny vatako ary vavolombelon'ny famonjena koa ny amin'ny vie sainte, ny amin'ny vie saine izay iainako ety ambony tany. Makasitraka raha eo ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny fanasitrananao, ny amin'ny joie, ny amin'ny amour, ny amin'ny justice, ny amin'ny vie en abondance izay mitobaka amiko ary raisiny manodidina ahy ihany koa amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Amen. Merci Andriamanitra.